Ankafaliana trany tompoko lasy tompoko vavy ny itsidina tokatranontsika isam-baravarana manaraka tsy tapaka ny fandarana miaraka manontsy ty amin'izao latsinainy ny rehetra tratran'ny volana Mai zao fa raiky fetiny ny omaly telopolo ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo. Tenaina fa mba afaka nanao izay tandrifiny ekitra ngeza be mihitsy naneny anivon'ny tokantrano izany ny eto anivon'ny firenena arabaina daholo isika tsy maty foamanaina ary ankaireza ihany koa ny amin'ny hoe izay mbola ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana izao. Zavatra maromaro no tiana resahana eto fa ny zavatra niseho tamin'iny farany herinandro eto. Eto aloha dia miarahaba ny zalanaka Chelsea rehetra koa nivoaka pandresy tamin'ny champion ny Ligue des Champions. Arabainy lisany fanlisany aloha zany zao ny fandresena manaraka mbola ho azonay indray eo. Izay moa fiainana. Misy hafaliana ohatr'izay misy iainana anatin'ny fiainana andavanandro daholo zany ka tsy azo hoditsita. Ny farany herinandro teo izy ako no resantsika ny kabary moa omaly ny ngafoloha tsy hiditra amin'iny fa reviny idirantsika fa ny zavatra anseho tena anivon'ny fiarahamonina. Tao anatin'ny ilay fandraisana ndraikitra ao anatin'ny confinement total sadasada. Ny mampalahelo raha ohatra ka nandraisana fanapahan-kevitra izy ireny dia hitantsika ihany fa mbola misy ny tohatry ny angarana, misy ny ohatry ny azo atao hoe atahorana angamany, ary misy ny kitrano an-trano, misy ny finamanamana, misy ny be dia be ny endrika isehoany. Fa ilay vaoaka malagasy majinika kosa izay mba mieritreritra ny tady ao anatin'izany hoe fankalazana ny fetin'ny reny izany. Ary tsy mba manambombava fa ilay tadiavina an'io, le sakafo an'io tadiavina an'io dia mampalahelo fa tratra ny antso-jay. Tsy fantatra hoe baiko avy amin'izy na teny midina vaizy fa nitrantsika dia ny tompona ndraikitra mihitsy ny fitandrona filaminana mihitsy ny lidina antsehatra. Ka eto mampametra-panontaniana hoe vao baiko ny petadrindrina ve zany ny mpitandro ny filaminana. Rehefa misy petadrindrina zany ka miresaka dia vao baiko n'iny ny mpitandro filaminana ka mandray an-tanana avy hatrany io mantsy le tenin'ny préfet de police n'Antananarivony hoe tsy nanome baiko ary tsy nanome mihitsy azo atao hoe teny midina ka nandraisandreo mpitandro filaminana fepetra izany. Fantanina mipetraka zany hoe izany nanome baiko an'ireny ary izany nanome baiko an'ireny nampiasa gaz lacrymogène, izany nanome baiko azy nanary ny entan'le voaka majinika mahantra vadiranovana. Iny mba heritra tiny amelomany ny vady aman-janany. Ary ny zava-doza dia ty tsy hoe tonga ho azy eo am-pelantanany ilay vokatra amidiny na ilay entana amidiny fa mbola entoana zany hoe mbola miala paosy izy mividy an'iny. Dia izay mba tombom-barotra kely io no ahafahany miaina an'izay hoe tsinjovany ny fiainan'ny vady aman-janany izay. Ao anatin'izy ireny mbola tonga aty amin'ny teny amin'ny fitarainana ny hoe misy aza maka an'le entana aloha satria tsy aloha volana izy fa noho ny fiarahamonina hoe fifandaminana zareo zay dia alaina aloha zany hoe entoana aloha. Tsy aloha melolo zany le vola fa alaina aloha izy dia rehefa lafo zay vao aterina ilay vidin'le entana. Ny mampalahelo dia narianareo le akohan'olona akoto izany ny ivelomana. Narianareo amin'ny tany ary niosombovoka. Nalefanareo ny amin'ny tany, narianareo ny an-dalambe ny anana sy ny voatabia. Avy eo vao hitsakitsaka tsy azo raisina intsony. Izany ny ainantsika eto, izany ny fampitondrantsika eto. Dia tsy tahotra tsy hainatra ilay tompona ndraikitra voalohany milaza hoe tsy baiko avy aty aminay zany. Mbola misy aza tsy matahotra dia milaza fa mpanohitra indray koa ny nanao an'ilay afisa azy. Tsy tahotra tsy hainatra. Fa raha ohatra ka izay ny zava-misy
tokony hankafana fanahadiadiana zany reny polisy reny mpitandro ny filaminana ndray tsy mpitandro ny filaminana moa filazana zany fa mpanao herim-pamoretana ary mamono am'vantana misy madinika anaovanareo antijaio aminy no mandray anjara ividanana an'ireny volamboka ireny amin'ny fitaovam-piadiana tena farahidina zany hoe mbola nientra maolombelona aza no ividanana an'ireny akoatran'izay nampidirana tsokosoko asinareo raha mba tonga saina hoe mba naterabe vavy ihany asinareo raha mba tonga saina hoe gasy mitovy anao ihany reo asinao mba tonga saina hoe mba monina eto amin'ny tany Madagasikara avy anao fa zay le niteneniko teto hoe na le sotoavina malagasy azy efa tsy fantatra zao fitondrana zao tsony ary taratry ny fitondran-tena ny avany amboniny ihany ny tarafiny aty ambany ahoana moa ny anaovany manao tao foana ohatran'izany raha ohatra ka mipetraka amin'ny tokony izy ilay fitaratra ngezabe ry ambony fa reny ny fitaratra hitany dia masahy izy mandray an'izay fanapa-kevitra diso tsy makany amin'ny tokony izy zay tsy makany amin'ny tombontsoam-baoaka zay satria raha mpitantana tena may sy endry ary niomana tamin'izany fitantanan-dra-pirenena zany dia ny masoa vahoaka ao aminy tokony ataony ary ny fitandrona filaminana dia mba ho zay fitandrona filaminana zay mba ho tena tandroka ary nyvozony zay mba ho tena kitro ifarana farana zay ho an'le vahoaka majinika fa amin'izao fotoan'izao vao mahita mpitandro filaminana ny olona dia mitsoaka sao dia vonoana mitsoaka sao dia ho ariana ny entana mitsoaka sao dia ampandraisana any amin'ny dalina maloto mitsoaka zany hoe tena lasa mampatahotra manoatra noho ny dalo ny mpitandro filaminana ahoana ny ahafahany mahatonga azy manana zany comportement zany izany fitondran-tena tsy miendrika mahamalagasy zany satria l'exemple vient d'en haut raha tena matotra ary tena manao ny asany ara-dalàna ny tsirary avy ny mpitantana firenena tsy misy asa hibriko mihitsy eto ka mandray fanapa-kevitra tsy ao anatin'ny firaisan'ny azo atao hoe ao anatin'ny conseil de gouvernement na ny conseil des ministres na ny fanapahana fiadina république fa midegraingolona daholo ka aiza moa savoitaka no fiarahamonina misy savoitaka tanteraka mihitsy ary enatra ary tena mampatahotra no avin'le firenena mampatahotra satria maninona hatrany amin'ny ambara tonga mpaefana ny ambany indrindra azy dia mahasamanao tsy ndi azo lena daholo aiza ny tsy hena ao anatin'ny fahalovana isika miena ao anaty fahalovana tanteraka mihitsy eto mohatry ny hoe mampisaotra an'Andriamanitra na dia tsy tokony izany azy ilay hoe fivoahan'ny fafahana fivezivezy ny amin'ny zoma zao iny mbola misy zavatra mampimeko ao anatin'ny fahoresako eto avy eo satria raha ohatra ka ny sotasota sy ny fanarota-pahefana ny ainana tao anatin'izay faritra mihidy izay dia nandrenesa-peo daholo hoe misy tompona ndraikitra mampiasa tomobile ary vola manetsiny no alaina amin'izay olona mandeha ao anatin'izany izany hoe tsy tahotra tsy ainana tsy mahatahotra dia ao anatin'ny fahasahiranam-bahoaka mbola misy mahasahy mampiasana zany ihany ho lasa ho intérêt-ny personnel dia tsy misy mahita an'izany ary tsy misy mandray fanapa-kevitra ny amin'izany akoatra ny alatra hita maso ohatra ny volamena 73,5 reny alatra hita maso hoe ninina tenenina ninina ho resahana eto fa cinéma mibetsaka dia fampandriana drisy ny amin'ilay hoe fanapa-kevitra misokatra ny amin'ny zoma ny fifamahizivezena misokatra ny faritra midy dia somary mime any le tompona ndraikitra amin'ny fampianarana ny hoe ny fianarana misokatra amin'ny 2 fa ny fifamahizivezena amin'ny zoma zany hoe raha monjy toeram-piasana eto an-drenivohitra zany ireo izay tsy maintsy nody noho ny amianara-pahasalamana dia amin'ny 2 ny fianarana misokatra fa amin'ny zoma izy vao afaka miverina eto tsy dia mampaninona ny sasany aloha hoe tara 2 andro zany tara heritaona aza moa efa dradradradrany atety foana akoatran'izany hoe voafehintsika ilay aretina
efa mena 500 isanjato ao anatin'ny confinement sadisady ny 2 andro sabotsy lady dia hoe miena ny ireo tranga vaovao miena 500 isanjato isaky ny tapa-bolana tena azotsika ndraikora amin'iny ka miena le olona atao testa ko ao namoa tsy ena ny tapa-avoazana fa ampitombo iny olona manao testa ahitana an'izany hoe miena izany eo tsy sanatry ny vava maniry lozy ary tsy sanatry ny vava manojina ny olona ho tratran'izany aretin'izany fa ilay fitandremana ilay fanapahan-kevitra so sanatry ny vava itera-dozy ny ahihany betsika hitantsika ny anaty tambajotro tseritseri any hoe so dia mba maiky hitokana an'le kianja mibary so dia maiky anao matso ao analakely sao mamasina so dia maiky anao an'izao fa tsy mahamaiky mihitsy zany raha ohatra ka le ainy malagasy no tandodomdoza ao anatiny mety ho sanatry ny vava fitakosokosenana na sanatry ny vava ifamezivezy be loatra satria tsy maintsy ho betsaka mantsy nefa leombonanana tsy maintsy betsaka ny azakazaka dia anao vakansy hitsidika ny tamatavo indray dia any ka raha ao anatin'izany ny sanatry ny vava iverenan'ny 3e vague ho lozy zany za tsy miteny diso ilay fanapahan-kevitra satria efa mikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy fa tokony ihany misy zavatra jerevana akaiky ao anatin'izany mifandraiky amin'izany mifanentana amin'izany miara-manonjy moa no resahana foana ny hoe izay ataonay ta ohatra ny resahanareo foana fa raha ny kabary omaly tena mampitehiresaka be mihitsy satria inona no mifandraiky amin'ny fiainantsika andavanandro na amin'ny ara-tsosialy tohatra antsentsony le hoe anangana société ngeza be aty Afrika tohatra antseny taotsony ilay hoe hitodika aty amintsika mason'izao tontolo izao fa nalefadefaka nalefadefaka ary naninona tsy ny resahana satria fantatra fa miainy miara-manonjy anareo na hoe manirakolona miainy miara-manonjy naninona tsy ny resahana tao ilay DGNSM migadra ndray alina dia mivoaka maraina an'iny ilay ndresahany solombavom-baoaka teto hoe ohatra ny hainy fofona fonja fotsiny resaka fofomponja moa ny resaka tamin'iny herinandro iny fa tsy namaly anareo nankely ary nampafantana voaka malagasy ny hoe zao ny zavatra misy marina sa tonga amin'le fiteny hoe manaiky matoa tsy miteny so eritreretinareo fa adino ireny ary hodina tsy hita ireny angatahana fa ny ady adiny zany satria na ny asan'ny fitsarana ary nge zany dia mampametra-panontaniana ka na ianao manana marina mitavojavoza amin'ny atson'ny andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana azy dia ho resin'ilay lainga tsara lahatra ary indrindra fa lay resin'ilay olona afaka mibaiko ny raha-pitsarana izay manahirana zany ary tsy takatry ny saina eritreretiny zany ary ohatra ny mampiteeritreritra hoe izany kay zany no mahazo andreny namana voafonjy tsy misy fitsarana hatramin'izao reny tsy ilay fitsarana mihitsy tsy manao ny asany fa misy manome baiko mivantana mihitsy voapofo izy ankehitriny zany kay zany mahatonga ny namana sasany mpanao gazety hoe migadra ao dia mena sazy tsy mifanentana kory satria na le olona nametraka fitohina taminy azy azo toe nitondra témoin taminy azy efa nisintona le taratasy misy fanerenakolaka tato fa dia mbola tsy zany ihany ny zava-misy afaka mibaiko mivantana mihitsy ny fitsarana ary tsy teo eo amin'ny toeran'le mpitsara satria fantatra izy hoe fa misy fetrany zany ary misy farany zany fa tsy ho mandrak'izay raha nyresaka resahana eto nitahotra ny ananany ratsy ary nitahotra ny ifanaova agence politique eto foana izay mahatonga ny tena miezaka foana mba manamarindia manitsy ny lalana fa saingy ny mifanohatra amin'izany ny zava-misy ny mifanohatra amin'izany ny zava-misy ary tao vao maika aza mampirisika mandrangitra mihitsy an'ilay voaka malagasy mandrangitra amin'ny fomba feno abibina afitsiko ny mpitantana ny tanàna
mandrangitra amin'ny fanabadona azy, mandrangitra amin'ny fanaovana azy ho zinona, ka rehefa mihetsika izy ireny dia misy ambadika politika. Satria tsy zakanareo mihitsy ilay fahamarinana, ny fitenenana marina eto anatin'ny mpisehatry ny miara-manonja. Tsy zakanareo zany, ka atahoranareo mafy dia mafy mihitsy. Ary eto mampatsiahy kely an'ilay resako nataoko tetiny hoe aoka isika hiaino tsara, dia aoka isika hamakafaka tsara inona ny tiana tenenina, fa tsy misy mandiso ary misy mamily lalana n'ilay resaka resana eto miara-manonja. Aoka tena hiaino tsara mihitsy ny zavatra ny tenenina teto dia ny hoe tsy mahamaika antsika mihitsy no diso lalana amboalohany, fa hoe aleo aloha ianareo isika vaoka no tonga saina fa tompona ndraikitra isika, ary ho tonga saina hoe hoentina makaiza ilay firenena. Izao isika samy matsapa, ny mampime moa na mampalahelo na mahafinaritra ao anatiny. Hatramin'ny lisy miara-manonja dia mitsangana daholo ny sehatra rehetra ary miteny daholo, fa misy fotsiny manao fiaviny tafara. Taitra ny olona tsy mba taitra, taitra ireo vao mamaky takotra dia mitady trifana ary ny zava-doza, mety hamony endrika n'ilay fanoerana, mandeha amin'ny lalana tokony ho izy. Raha ny miara-manonja tsinona tsy mba nampianarina zany hoe androba fananan'olona, tsy nampianarina ny hoe isotasota aman'olona ka mety mety hitarika ho any amin'ny fahafatesan'ny mpiretan-drazana na hoe andratrana, fa misaina lalina mihitsy ary mampafantatra ny mahatompona ndraikitra antsika tsirairay avy ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika. Tianko teto ny hoe farafaratsy mibata diditsika ny sotoavana mamalagasy, ny fihavanana malagasy amin'ny fomba rehetra io, na amin'ny fiteny, na amin'ny fomba fanao, na ny kolotsaintsika, ny rehetra rehetra, fa toa ohatra ny napety ny fiainantsika taloha izany, toa ohatra ny namaritra antsika ary ny fiantsika mba ho anana n'ilay firaisan-kina mahamalagasy zay zany. Iny moa ambe teniny ny filora valomanana foana izy mitety tsena zay tsy zakany sasany reny ny hoe andao iray iny isika miantsy firaisan-kina, satria fantany fa mitady hisy tevoly, tady hisy fakapana ampisamasamaka izany firaisan-kina mahamalagasy zany, ary mamery ny dohany mihitsy, mamery ny fotony mihitsy ilay fotom-pisainana mahamalagasy. Mampisaotra an'Andriamanitra moa satria na dia tsy ampomanana azy na dia tsy homanana azy zany fidinana ifotony zany, dia vahoaka be foana ny hitantsika manaraka azy. Ary mampatahotra ny sasany ngamana, ary zay ngamba nahatonga le fandraisana fanapakevitra tampoka teo, ny hoe tsy mahazo mivarotra intsony, mivarotra legioma manomboka ny amin'ny valo maraina, dia ireny hitantsika ireny ny vokany. Izany hoe tsy isika eto anatin'ny miara-manonja mihitsy no mandrangitra ny vahoaka tsy ho tian'ilay fitondrana, fa izy mihitsy no efa miantso ny vahoaka ankala azy. Izy mihitsy no efa miantso antsika menakavy hoe ty zay ty mba anao tsy fanao. Dia anjaranareo no misaina. Ny manaitra ao anatiny fotsiny ilay hoe mipanohitra no ambadiky ny trakta na ilay afisy nandeha iny. Efa izany sika mpanohatra ka afaka miantso polisy, ka natateraka an'izay adidiny titsika resahana aminy. Mampieritreritra zany, mampisaina zany, hoe sao dia zay tokoa ary ny marina, efa ty amintsika daholo ny hery velona rehetra. Rehetra loha vako fa tsy ny polisy rehetra na ny mpitandro filaminana rehetra koa ka manana zany fotom-pisainana zany, tsy ny rehetra rehetra, fa toa mba hitanay ihany misy miresaka zay vao mandray fanapahan-kevitra, toa mba misy ihany tompona ndraikitra mifampiera zay vao manana tanteraka n'izany baiko zany. Fa raha ny zavatra nisy farany herinandro teo dia mampalahelo ary mampanongo tena, mandona fo satria vahoaka majinika ireo, vahoaka mahantra ireo. Nandeha fafatra ianareo, anareo anivon'ny commune Renivohitra ao ny hoe,
ilay orinasa privatisena efa voaray aty le afatra fa tsara ihany misy azo atao hoe dossier anamarinana azy mba tsy ahafahantsika miteniteny foana eto anaty ity miara-manojy ity satria isika mitondra pofo foana ary manao fanadihadiana eny fotony mihitsy izay vao mindresaka mba tsy hanenjehan'ny olona atsika hoe avay zany ary marina sady iso tsy mananjo mihitsy tsika hiteny zavatra diso eto ary tsy mananjo mihitsy hiteniteny foana tsy manahaka amin'ny fanaon'ny sasany hatramin'ny ataka personnel aza ataony ary na amin'ny fofony en'ny ekipa miara-minonja aza vitany zany moa hoditsijireny rehefa ny sasany misiko dia voromanga fa rehefa ny sasany dia vorondolo ka mbola ho hitantsika eo hoe iza marina vorondolo sy mivorondreto mbola samy hotsarain'ny tantara eto satria raha mbola mena ary tanatin'ny tany be Madagasikara afa-tsy ny hoe mitsoka tampoka nga afa-tsy ny hoe manao evasanina mody manao evasanina tampoka nga ohatran'ilay tompona andraikitra tamin'ny volamena 73 kilo tampotampoka eo misy evasanina any dia tsy hita ny resaka baolina kitra teo ny resaka ihany koa ny namana ny amin'ilay hoe mety ho fandroana ny président FMF raha tsaroantsika tsara misy tamin'ny filatsahako hovidiny dia nisy candidat mpanjakany ny faninana taminy ny fanandrana taminy fa rehefa tsy lany io dia hitantsika ny zavatra nisy taty aoriana ny amin'ny hoe misy dossier miandry an'ny Raoul Rabekoto zany ny zavatra misy zany ny zavatra iainana dia amin'izao fotoana izao mitady hitranga ilay izay tenenko mitady fa endrika antso-jay zay hoe ka satria ianao tsy eo raha tsy eo tamin'ny naim-pony moa ko maninona raha tsy eo nandeha nanao vakansa moa izy ko maninona fa fantatritsika nge mahatonga soa eo ary aoka isika mba hanana fotom-pisainana kristianina mihitsy hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ilay olona fa tsy tonga dia manetsika be fahatany raha ianao ny sanatry nivava teo amin'ny toeran'ilay olona ka hoe amironana dossier satria ianao ny lany président FMF satria tsy lany ny candidat mpanjakana dia mba ahoana ny nataonao amin'izao fotoana izao tonga hatramin'izany izy hoe horoahana vao tamin'ny herinandro daholo zany ka hoe dia ankaresina daholo isika rehetra izay azo atao hoe misitry belona mandao tsy satry ny vady aman-janaka mandao ny fiarahamonina mitsoka ny firenena mihitsy aza ny sasany noho izay azo atao hoe teritery sy anjo-jay mahazo antsika izay mbola misy farany io tsy maintsy mbola misy farany io na ahoana na ahoana tsy misy fahefan'olombelona mitoetra mandrakizay zany tsy misy an'izany raha zany izy dia Andriamanitra ny filaza azy fa fahefana mandalo ary nampindraminy io nomena tao anatin'ny 5 taona ary ny voalazany lalam-panorenana ka na le aorina an'ilay 5 taona nametrahana azy dia efa ankahirezana antsika ny hoe satria inona sy antenainy fa mba olona mahay mandinika ary olona mahay mijery ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy fa tsy lay ambaniana foana hoe vahoaka madinika vahoaka madinika anka heritra eto no madinika amin'ny fomba rehetra mihitsy indrindra fa mifanapahakevitra heritra eto no madinika ohatran'izay koa ny fahalalantsika heritra eto no madinika ohatran'izay koa ny zofototsika heritra eto no madinika ohatran'izay na ny fahalalantsika mifamezivezy na ny fomba fiainantsika tsy miankina amin'ny drakotsika be heritra eto no madinika ohatrany daholo ary isika ilay heritra etina tsy mba hivoatra amin'ny fiainana mihitsy ka hafantajavatra ilay heritra etina mitrongo voahomana foana dia na manao tsy fanao azy ary na manao tsy mety azy ny fitantanana zany fiainana andavanandrom-piainantsika zany dia heritra etina ho mety foana zany mino aho fa tsy izantsony mino aho fa nafahany ny tsara sy ny namatapantatra mihitsy ny fitondrana izay roa taona sy tapan'izay satria misasaka sady 3 taona 2024 efa fa 2023 volana me sady androany efa hiditra amin'ny volan'ny ankizy sika amin'ny volana jona io
zay ka ny antony namoana an'le sistana afahantsika mandinika izany ary afahantsika mamantatra ny hoe izay ho taona sy tapany lasa izay fa lavalava ihany zay efa betsaka ihany zay fa nitondra inona tamin'ny fiainanao nitondra inona tamin'ny tenanao ary nampivoatra inona tao anatin'ny tokantranonao isika ianao ka metraka fanontaniana amintsika aza mijery ny hafa fa ny ao tokantranonao jerevana voalohany dia rehefa avy miresaka ao anao dia miresany ao akaikinao hoe mba nanahoana na amin'izay anao afahantsika mamoaka ny statistika hoe rehefa natao ny fijerevantsika ny fiainantsika tao anatin'indray roa taona sy tapan'izay dia anjarantsika mametraka fantaniana ny aminy ho avy ny apitsitsika ny amin'izay mbola ametrahantsika ny tongotritsika ny hoe hoaitsika so sanatry tonga amin'ny fitenenan'ny solombavam-boaka sasany hoe mandroso indray mandeha fa miemitra indimy miemitra ary miemitra tsy misy masony akory ary zany fa dia atsapaka na ny hoe nofonofo fotsiny ny tenenana antsika efa mandroso sika ka na efa voafehantsika ny aretina ka tolo zao ka ka isika efa zinona ngeza be ngeza indrindra eto Afrika hatramin'izao na fototry lizy ary tsy hita tokotaniny ko na ny orinasa malagasy izay miezaka ny manandratra amin'ny malagasy ary miezaka ny miekilibre vitim-piainana azy mba ahoana mahazo azy amin'izao fotoana izao ary firy sisa tafatsangana fa tsy misy miangana na iray azy fa lafa ambongadiny daholo lafa ambongadiny ary mbola oloza akoatra zany azy ny ateraka zany hoe fizakana zoam-pirenena mahamalagasy raha sanatry ny vava olany io eto moa ohatra ny teheteny hoe tsy maintsy lano io satria izy be maro an'isa aoka izy maro an'isa ao ahoana ny fomba ilanao amin'izany makao amin'ny assemblée nationale io dia makao amin'ny sénat zay 1000% amin'ny fitondrana 1000% fa tsy hoe 100% fa raha tsy ampy ny isan'ny 20 mety misy mety fois 4 zay 20 zay tsy fantatra lany io dia eto isika ho vahiny amin'ny tanintsika eto ary aza manofo misy miracle raha zany ny sanatry ny vavy tonga mbola sanatry avika any satria engany ka tena ho tonga saina engany ka tena ho tsakotsakon'ny conscience andreo solombavam-boaka reny hoe tsy mety eto amin'ny tanintsika io io nge tsy ilay karana mivarotra épicerie kely any amin'ny faritany hoe omena an'izany ny tena tiana omena an'izany ny tena marina fa ilay karana telo sy efatra izay tena tompony Antananarivo ny interna Antananarivo na ny deux tiers koa azy ireo tompona orinasa vaventy indrindra eto Madagasikara ary ireo le manan-karena indrindra eran-tany fa karana gasy izay ny tena tiana omena an'io anjarantsika no manankitsako an'izany anjarantsika no mieritreritra an'izany hoe alako bika tsy tiako tarevy ny mahatonga amin'ny teny an'izany fa tsy mahazo an'io izy efa fantatsika ny zavatra ataony fantatsika ny fanandevozana ny gasy piraitan-drazana amintsika fa na amin'ny fotoana isakafoanana tandro aza amin'ireny le mpiasana karany ireny mampalahelo ary miafinafina kely matahotra ny 8 mesieo tsy maintsy mandeha ny karama vary masaka iainany ameloma mivady aman-jany anisambolana voaingana ny resaka ny karama mampiasa mpanjakana amin'ny EPP ireny fa na ilay hoe karama farany ambany azy ilay simika azy tsy voatsy tsy misy an'izany indrindra fa andreo hoe miasa amin'ny tsy miankina tsy misy tompona ndraikitra ka miezaka mba mijerana izy ireny fa ny azony atao dia tia miara-manontsy isy no mitaraina hoe soa ihany fa nisy miara-manontsy mba hareseo nohatran'izao mba haresao nohatran'izao
na rehefa manomboka mahasahy amin'ny teny ny olona fa ilay fahasahina amin'ny teny izay aza dia ampibapena be loatra ny miara manonjy fa isika rehetra afaka amin'ny teny amin'ny fomba fanaovantsika azy amin'ny fomba zay ahafahantsika miresaka azy. Afaka maneho hevitra isika amin'izay eritreretintsika afahana maneho an'izay hevitra tsika izay. Mba ho samy tompony andraikitra, mba ho samy tena mahatsiaro manana ditsy andraikitra mihitsy amin'ilay firenena, ary ianao tsy iraray avy mihitsy ny isam-batan'olona no mitondra ny fampandroana amin'izay fotoan'izay ka tsy hifanomezana tsy ny laveto. Ankasitrahana moa isika namana any amin'ny faritany satria efa betsaka ihany koa isika no miantso ny hoe izay aty koa dia efa manonja daholo. Akoatrandreo namana any ivelany any izay efa manao ihany koa, ary misy mihitsy aza fotoana hoe tena manao miara manonja ohatrany eto an-tanindrazana mihitsy izy ireo. Ankasitrahana daholo ireny. Ankasitrahana isika rehetra ireny mitondra teny fankahirezana ireny ny hoe mankaherinareo anatin'ny miara manonja. Mampahery ary mandrisika mihitsy satria raha izay fotoana fohifohy lavalava ny fampiresana teto izay. Tsy sanatry ny vava miemboadidy na hoe mandaha andraikitra fa ataontsika entana miara mizaka ity, tongotra miara mamindra. Satria samy tompony ty tanindrazantsika ity ary samy sarom-piaro tsy misy mihitsy eto ka maneritreritry ny aharatsy atsika, ny amarina kady ny tanindrazantsika fa matoa isika miteny, matoa tsika mifampiresaka dia samy sarom-piaro ary samy te hitondra anjara-biriky amin'izany tanindrazana iombona an'izany. Samy tsisy tiana ny ratsy, samy tsisy te ho tompony andraikitra eto fa dia manala an'izay adidy tandrify izay zay no mahatonga ny tena hoe mankasitraka antsika rehetra izay efa mandray ny anjara tandrify amin'izao fotoan'izao. Mankahery ihany koa ny azo atao hoe avaty amin'ny mpanohatra moa tsikivitsiketraka ary miezaka foana trano ny joro, miezaka trano ny hoe mampafantatra sy midina ifotony mihitsy moa zany, manadiady afahana mametraka ny hoe izay vahaolana izay, vahaolana amin'ny lafiny rehetra na mivantana io na ankolaka. Isaorana ihany koa isika ampitondra fivavahana satria tsy nijanona fotsiny amin'ny hoe amin'ny maray mandreny am-panahy izay fa dia miteny koa isika amin'ny lafiny hoe ara-batana amin'ny maha-olona, miteny isika ny amin'ny fahasiranam-bahoaka ary azo atao hoe mametraka mihitsy azy ny aya ny amin'ny hoaviny izany voaka malagasy izany, adidy ngeza be izany. Zay noho izay hoe efa manomboka miresaka isika ary efa tafapakany amintsika ilay tanjona tiana tratrarana, efa tafapakany amintsika ny azo atao hoe fampitakavatra tiana ho ampitaina teto amin'ity miara-manonjy ity. Asa rehefa ao moa ny namana solom-bavim-bahoaka depotena ambanivohitra hitondra amintsika ihany koa ny amin'ny hoe amin'ny tsara ho fantatra satria dia be dia be ny vaovao tokony fampiresahana eto indrindra fa tao anatiny ny afarany herinandro iny ozy aty eo. Raha miresaka ny amin'ny hoe fahafahany indray zany ny mifamezivezy na ny hoe fivoahan'ny faritra zany noho nyzay amena ara-pahasalamana izay dia tsara ihany mitondra azo atao hoe fanetanana ny mba hitandremantsika, mba tsy ho sanatry ny vava isika samy isika no ifamosavy ao anatin'ny aretina fa aleo isika tena manao testa mihitsy aloha, tena ho azontsika antoka mihitsy aloha hoe salama isika no mandehany amin'ilay toerana tiantsika le, mba ho azontsika antoka mihitsy ny hoe salama ihany koa ilay olona tiantsika hivatanana. Fa tsy sanatry ny vava ozy aty hoe isika samy isika no ifamosavy an-toerana. Tsy ratsy ilay fandraisana fanapahan-kevitra fa izay ilay fitandremana izay aoka tena mbola tandremana mafy dia mafy mihitsy,
aoka tena mbola arovo antsika mafy dia mafy mihitsy ny aintsika ny fiainantsika mba ho ahafahantsika miaina somatsara ahafahantsika mampivoatra ilay fiainantsika ao anatin'izay fahalalantsika miasa malalaka izay amin'izay fahalalantsika mifamezivezy any amin'izay toerana tiantsika ale zay ko satria efa eto moa ny namana solom-bavim-baoaka député n'ambanivohitra ny alalantsika azy député Rotin vao fita ao district n'Arivomamo omeko anao avy hatrany ny fitenenana Sokobe Adjaina izay no ametrahako ny mandra-peona mandra-pitafa amintsika menakavy nanaraka ny fandarana miara manonja androany dia isorana be dehibe ny namana Erika rehefa mino ny feon'ny Erika moa dia avy hatrany dia midorany fototsofina mihitsy any fototaina ny zavatra lazainy amin'ny afatra tiany ampitaina sy zavatra hitana ny ranany Madagasikara na zavatra toerana nalena zay weekend izay ataona ny tsy fampiaraba satria tratra tia latsinainy vaovao amin'ny volana Mei sika miarabantsika mina kavy mirasoa azy dia mbola tsy salama menasaina matanjaka ireo izay namony aina zay ny fiainan'eto-tany tsy ataoko tsy araba ny namana mivoaka malagasy rehetra zay manaraka eme maromaro manaraka ny tia miara-manonjy tia ary indrindraindrindra ianareo namana sy tapaka any velany ivelany ozy satria maro ianareo za tsy teny afa-tsyreo namana gasy satria tena be gasy dia any amin'ny 93 kopakana nanao anareo 94 92 anareo rehetrarehetra miona indrindra ho pariry atrano Toulouse rehetrarehetra any Bordeaux indrindra ny aty Marseille mitodika kely aho anareo satria diaspora ny ilazana anareo tsy ametraka zay fa kopakopa-tany amenao teo fifaliana nay mandrakariva no milaza zany fa miasa ianareo ny asa tiana mbola ampitaina fatareva tena miasa ianareo dia manetika sy mitodika aminareo rehetrarehetra zahay niasa ny arahantsika niasa tamin'ny 2009 zany aizadino fanetsika asa igeda be nataon'ny diaspora tany velany indrindra amin'ny fanenjehana ny fivoriana zay idedavan'ny olona ialokalofana eto Madagasikara hitondrana zavatra tsy mety aty Madagasikara ka sahinareo nijorona tany amin'ny fivoriana Union Européenne na fivoriana tany velany rehetra dia nijoro foana ny diaspora satria tsy any akory ohatran'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana voaherinandro ianao tapabolana natsona ny parlementaire rehetra anao ratification vola fisamborambola amin'ireo avany velany voamaly ny filoham-pirenena mamboaka milaza fa ohatra vita ohatra ny afaka daholo le aretina ny tiako tenenina amin'izay dia tsotra ihany azo ve le vola efa tonga ve le vola satria fihetsiketsehana tao alohany io nampijaliana amin'ny vahoaka nampijaliana amin'ny vahoaka tsy mahazo mivoaka fa ho avy ny corona miditra eto Madagasikara ny corona sabotsy lady idina daholo lalana eto Madagasikara tsy azo ifanainany reto toerany reto miditra Antananarivo zay renivohitra Madagasikara tsy tampotampoka teo roa zany tiako antanina azo ve le vola dia ho avadika any amin'ny toeran-kafa ohatra ny fomba fanao tamin'ny 2020 zay nazahoana vola be dehibe amin'ny fanampinana reto malagasy aveliko eto fa tsy afabela amin'izay ianareo atany sainay foana maraitsy arivo zay fa rehefa nataonko ato vola tsy tokony tsy firoana no azony vola malagasy rehetrarehetra ozy fa tsy olona vitsy fa loha mpianakaviana
lom-pianakaviana rehetrarehetrarehetra ka manana fianakaviana manana tokantrano dia volana manetsy ny tokony ho azo anetsy maro no azo amina tapitrisana ny tokony ho azo ho an'ireo vahoaka ireo fa saingy ainareo ny nanao azy dia tsy hitany nalehany traiky namindrana azy na any amin'ny sekoly any amin'ny fianarana sekoly manara-penitra na any amin'ny kianja manara-penitra fa le vahoaka dia dila ny fahatrana ary tena ampijaliana ary mijaly tsy lava resaka amin'iny fa zay ny zavatra misy nanao confinement ianareo total amin'ny Covid-19 io zavatra mahatsikaiky dia ity nilaza filoham-pirenena fa confinement total niakany ngapirefena Antananarivo préfet de police manao confinement total isika ozy izy fa ny tsena pokotany rehetrarehetra dia mivarotra manomboka maraina hatramin'ny ray jereo ny zavatra misy jereo zay lalàna navoaka an'izay napaheny nalefa paritaka gaga ianao mahita indray tamin'ny herinandro teo fa iza marina ny tena tompony lalàna avoaka eto Madagasikara amin'ny zavatra iainany vahoaka zay ny ataoko hoe lasa kinindrina izy ataonareo ohatra manao katro ny fiainam-bahoaka zay tianareo hitondrana azy namakimena viana mekavanana ny antony tenenako an'izany a ny ainana tato amin'ny herinandro tikatra afaka manao afisage eny amin'ny fokotany zay rehetra tianao nareo amin'ny fitondrana manomboka any amin'ny sefim-pokotany tsy voafidim-bahoaka averiko ihany tsy mifidim-bahoaka fa nitendreny manerana Madagasikara io ohatran'ny lehibe amin'ny faritra ngany sy mifidy an'ireny fa zay ny fomba hitondrana nyty fiainam-bahoaka ty a dia zay no nametrahana azy dia mametraka fiseran'ny tanàna le olona efa mividy entana zoma mba ho amidy amin'ilay tapakandro maraina ontsa ny fonao fa inona ny tian'ire tatongava ty fitondrany ty ho famonona mivoaka malagasy tanteraka ve ka zay nanana vola kely manesana na zoma na sabotsy alakamisy zoma mba entina melomana vady aman-janaka ho amidy sabotsy maraina dia nanao entsika dala anaovana fiseran'ny tanàna na porsena ampitany filaminana dia reny ny efarany ny zavatra kely mahatonga tato an-tsaiko dia jery a hoe fa inona mahatonga an'reto ainao manjery manohana fitondrana tsaiko telo izy ireo na tsaiko na roa telo zay le famitahana hoe aleo mba hiampitany amin'ny vahoaka ny zava-mariny e na manohana fanjakana ary nareo fa ny sary avoaka nareo dia milaza hoe tena nanikadradraka raha tsy mivoaka ny lavaka tamin'ny any iny na voalavaka tsy nisy fa madio ny lalana taiza nakarareo sa io le famitahm-bahoaka mijery ianao mahita vaovao avatsiny amin'ny ainao manjery na amin'ny tambazotra tsy fantatra be dehibe ay gidragidra manerana ny Antananarivo a tamin'ny farany herinandro iny ary nisy hatramin'ny bomba fandatsahan-dranomasina sasany dia le tele mpanohana fanjakana dia mamoaka tsisy neninina fa le voalavo mpandehandehan'ny nosibera tsisy tsony aza fitahana le olona aloha avoay le izy dia fantatr'ila tsy d'accord amin'io mivahoaka tsy mety amin'io ampidirina indray mpianatra amin'ity koa dia variny ianao oringa reto a
le message le filomam-bahoaka atao nefa tsy maintsy ny haino anao mba hitonanao hoe inona ny ainan'le vahoaka aiza dy fa ny député zany mahasolomam-bahoaka azy ho anay atao miara-manonjy aloha dia zay fiainam-bahoaka io ny tonomany député zay ny nandaniny vahoaka azy fa tsy andeha hitsangatsangany arany tanàna na andeha anao aninariny na andeha mety aminareo ny zavatra misy misaotran'ny fanjakana izy fa jerenao anatin'ny écran ny zavatra misy dia na any ampanjonoana ary izy dia vela tena mandeha mitsy fiainam-bahoaka ty dia milaza fa hoe dia tena niezaka mihitsy hoe fitonam-panjakana zay filomam-bahoaka fa dia ravatsika le aretina mahazo manao vaksiny fa tonga daoly mera Madagasikara nditsika tonga daoly vaksiny le vaksiny tsy tiany tononony fa tonga daoly vaksiny le vaksiny tsy tiany ampiasainy tonga daoly vaksiny ozy afaka manao daoly na rehetrarehetra zay tianao tsy fahaizana ve sanatria vava tena tsy fahaizany satria efa mihaino an'le kabary ianao le message zay le fitenjatovy any amin'ny tsy mivotony manaintaina misokatra ny lalany tsisy confinement nefa milaza mbola mipetraka 12 andro oringa tya mialatsiny aminao efa lazainao fa rava tsisy tsony ny aretina apetraka anay 12 andro hosokafana ny lalana mahazo mivarotra daoly mivoaka daoly manomboka latsy zay nina tsenapokotany manomboka maraina mandraivony andro nefa ny amihana ra-pahasalama mipetraka fa maninona rehefa nitsorona hoe tsy misy ny aretina dia foany aloha ny vahoaka horrible aloha izy iainy fa jadiny fo hitenenao misokatra amin'ny université ny fampianarana firy andro menao an'le ray aman-dren'ny mpianatra ikarakarany fa hiditra hianatra ny zanany mera vazava hoe malotona mba havoara fa niakatra daoly izy nakaty niakabetsahany fa ngany izy entana be deabe navoaka tany navarina inona nina ndana mijery amin'izany any an-tanàna any reny ny iaina voaka ampianaran'ny zanany le ombo kelyn'ny ombo na kisoa na tsy fantatsony no mpinatao amban'ny arahana natory ny olona ny ambony izy eo ambany reny no amidy netreretina ho amidy ampianaran'ny zanaka fa kory atao lasa ny dalo fa raha mba nisy piso tany amin'le omba eny tao io lasa ry le ombo de borona na raha mba nisy piso tany amin'le omba eny tao io lasa ry le ombo de borona na manandeha le hélicoptère lazainy fa nanao menao hoe na manandeha le hélicoptère lazainy fa nanao menao hoe hélicoptère tany eny folony ny anakiroa raha mireno hitanao dia tsy menatra ve le fanjakana dia mijery anareo ministre ny foloalindaha mialatsiny fa nahazo télé koa moa nareo mpanaraka anareo dia mandeha mitantaran-java dia eniny olona le izy hoe hélicoptère dia nitondranan'le maramila anakiroa naratra tary amin'le anatary fa le vahoaka inona mba tanterina tamin'inona le vahoaka naratra firy tao fireny le hoe tsy mitovy le izy zany hoe maramila tonga dia nakanina hélicoptère dia mamonjy any amin'izareo biky fa le vahoaka tato amin'le toerana
firy ny naratra firy ny maty le naratra ambany tsabony iny ndana makany amin'ny CSBD fa nanomana anjany andrajoelona ndana tsabony andro zay sitrana aloha zay sitrana inana ataony any ahoana any ambanivohitra araka ny tenyle commissaire namako député hoe tsy mitovy ane fampianarana ny any aminay tsy afaka tsy tafiditra ny commissaire na amin'ny levé inspecteur na any amin'ny police satria ny anarana tsy mitovy satria tsy ampy fampianarana any amin'ny noho le décentralisation tsy misy dia tsy mitovy na io ngefa nytenenina foana teneny miara-manonjy tsy mitovy tamin'ny andro président Ravalomanana hoe ny président Ravalomanana ampitoviana vahoaka malagasy fa direo teo andramo manala mbola nanao ihany le ekipa rehetrarehetra miaraka amin'ny filohan'ny Timambahoaka ty teny Ambotsiloatra nidina teny Manaritsoa ny zarakita hoentin'le tokizy 50 anao fanadinana atao anatin'ny tao daholo na kala na inona na sakafo na inona na fitaovana fa manina anao Manaritsoa anankiray fiakola anankiray nanaovana fa tsy natao daholo le raha Madagasikara fa inona ny tetehanao fa Manaritsoa ihany no ampiny avoakanareo télé dia tonga dia fa mba inona taminareo zay ny teneniko taminao ifampitady amin'ny resaka fandoavan-ketra ny vahoaka dia fa miteny a satria le vahoaka taloha mandohetra dia jaune efa lizy a ao anatin'ny fahasairanana le vahoaka dia io ataonareo koa isaina amin'ny makare tsy mady vela mamepita amin'ny makare asiana mandovolany zay tema hamonjy fianakaviana anatitra sakafo anjana ty Antananarivo ndia anatitra sakafo anjana ka fa efa tapabolana tsy niakanina janako Antananarivo mianatra midy ny lalana idinareo dia eto nareo mizaranina indray dia mizara ny fitaovana rehefa mizara dia ataova mitovy hoe ny zaza malagasy reto zany any nataon'ny filoham-pirenena teo aloha président Ravalomanana raha mahazo Antananarivo anankiray mahazo daholo le Madagasikara na table ba io na zavatra fitaovana rehetra ny karamam-pampianatra mitovy fa le oeraoeranareo dia fa zatra n'izy dia vao io mitsidika ianao mba andeha toerana anankiray dia fa tiaterina daholo ny table ba zavatra atao madio le toerana fa ho avy eto président Mambahoaka dia ho avy eo izy rehefa avy eo ngia président Mambahoaka milaza hoe ianareo mpampianatra reto a na dia efa tamin'ny herintaona raha ny recruté dia tonga dia mpiasa mpanjakana ianareo na mbola tsy recruté na non sib na inona reo mpianatra na subvention reo tonga dia mpiasa mpanjakana satria nataona seza nataona inona nadio le toerana tsy anana président Mambahoaka tsy le mpanao oeraoera tao dia reniko io nitondra n'le liste reto ane président nanoana anao reto ny chef de file reto natarika ny nidina nanao fampelezan-kevitra ho anao zany ny ainy anankehitriny dia toizana 5 andro dia le 5 andro toizana dia manao iny zany no hafahafa hoe hafahafa ohatran'iny ty zavatra fitondram-panjakany ty 5 andro atsiana 5 andro nefa nylazaina fa sokafana ny ery miditra mianatra ny atsy reo ankizy reo nge tsisy nijanona teto tany fa no tany tanàna daholo zay no zay mba sadasada manahirana le filoham-pirenena hoe tena mpitondra marina ve zany hafa ny lesany le mpanolo-tsaina ny tena fotana mahafaty amin'io zay mpanolo-tsainao a dia fopla loha teneniny zany mpanolo-tsaina amiko reny izy reny hitanao any tanàna inona ataony any ary eto mbola miteny fa tokande atao daholo nitetika asa ho anao andre matofilo Mambahoaka zay mpanolo-tsaina takinay autasy takinay raha Madagasikara sy fantatray daholo reo gouverneur reo député niaraka taminay reo ainay reo nataonareo gouverneur reo maramila retirety atany aminao ainay reo mba direo faorina mahazo an'le général zalahy dia natao gouverneur dia direo faorina mahazo an'rety le maramila sy ny gendarme miaraka aminy zay le ataoko hoe tsy natao anao an'izany le olona ny antony dia zao
aloha aloha nampianarina zay olona nay administration zany no tokony hitondra anao an'izany toerana zany. Anao tatitra reo gouverneur reo fa na zao nandaniana an'le vola fa nga nisy conseil régional nijery tao anareo nanaovana an'ireo. Rehefa lany le vola dia tohitatsika zay zava-doza iainany eto Madagasikara rehefa avy eo fa hoavy ny fifarahany tantara dia hoe aizy reto zavatra eto. Dia lazaina indray fa le olona anay dia fanenjika eto le vahoaka satria vahoaka any an-tsaha vahoaka any ambanivohitra amin'ny toerana misy an'ireo any amin'ny région tsirairay tsy maintsy hijery hoe ty volamenareo avy any na voakanareo da izy nakaina n'inona inona nanaovana inona nanaovana ato zao mamandana misy olona anankiray avy aminareo mijery ny lalana mpahamanga nandaniana 4 milliard ary vo mama mpahamanga jereo dia jereo le lalana dia atraiza vita nefa lazaina tatitra mety tongotra any mpamanga nefa zavatra 3 kilometra natao ny lala mahalala aloha dia io vo nyteneny namana fidely tany Ambatondrazaka tamy 2010 hoe lanina tena hoe tsisy fanjakana nanaovana an'izany anaovana ny lalana Ambatondrazaka tamy 2009 2010 2011 teto bola rehetrarehetra isan'izany lalana Rivomamo makany Malalalondo lalana tasy nalana makany Soavinandrina makany Tsirabe fa ny Malalalondo foana ny vola dia io izy io dia tamin'ity hoe atsangana anay dia 2 kilometra ny natao dia raha isy ary zany eo ampisa mialana Rivomamo io izy io mba jereo fôry ny vahoaka any ary mino afa afaka 5 andro etaetanay zany ho avy fietindrazana fa raha vao mandeha le resaka ka hoe amoromoro vahoaka ao Mahamasina dia hoe takiny député aloha hiverina reo député rehetrarehetra reo a dia malagasy ray malagasy ray malagasy raha malagasy raha Madagasikara tsisy mpamadikazana alefasany afaka 5 andro vita 5 andro sokafaka Mahamasina itokanana tonga dia vakio koa tonga dia aloha miaraka amin'ny tokanana sy ny fetindrazana raha Madagasikara mba afahan'ny olona mamindra ny razana ireny avy aty nataonareo aty ho any amin'ny tanindrazana fafinaretako aloha fafinaretako mahadepute zay nataoko ny toloma namafy mihitsy nanokafa na ny lalana mba afahana tonga teto Ambatondravavy afaka efatrandro a tonga dia tanao isokatra ny erainay ifakahita amin'izay ka mainty rano a manompatonga ny lalana manontolona ka tiatanareo amanga fianakaviana gasokandray fo tanareo maheno an'izany zavatra zaiko zany dia hoe ampitombo 5 andro ndray a tsy misokatra ny erainay fa tapely fa niakatra ny aretina satria na tsy azo le vola na ny andalana le vola samborona angatahana sy samborona anampiana entina fanampiana ny covid-19 dia tapenana ndray ny domy hoe aloha tapony eo fa tsy janonindray aloha fa tsy azo le vola avy ereninay aloha misy 5 andro fa hitetika any amin'ny firenena zao tsika na any amin'ny anandray aloha mba angatabolina any dia niteniny avanina ataovy ny confinement nareo voadio daholo lalana dia anidy indray nareo fa ity hoa resaka aretina tsy mamitovy amin'ny any velona eto Madagasikara fa na azo atao mamety azy eo anatin'ny herinandro anao dia hoe za tsy oka mba tsisy an'izany eto Madagasikara fa le fihetsifihetseny dia davam-bola ho avy vahoaka raha tena misy le aretina tsy zany fijerenao ny fiakaran'io dia fidinan'io marary ny fonao marary ny eritreritao mba député any ianao mba nohatra n'izany dia tokony hoe hoany reto vahoaka ina no haniny reto fa tena na volany aseho anareo aseho jereny vahoaka io no anao kanina tsy poniny ary amin'izao dia dia mba andrahoinao dia asiana afo dia alaina any dia mba midonaka tongolon'olona zao ordira ry no angonina mety atao anaty vilany marary ny sainao amin'ny gasy gasy fa efa mijery ianao na tsy mety tena tsy mety fa tena tsy mety marina mieritrerety ianareo a fa tsy hoe voamaly nisy olona anankiray 500 nakany ananina
dia avy le filomy amin'ny bahoaka dia efa jato lahy maramila nalefa nakany dimanjato ny ombo lasa 20 ny ombo azo dia sisa nakany aninony efa nanomboka taminao tao amin'ny toerana tamin'ny 2009 zany aferana resaka halatrombo zany nafotaka teto Madagasikara dia menanao ny lazany ao tamin'ny propaganda dia vatsina vatsina maramila dia ny sisa zany alefanao efa jato lahy dia eto Antananarivo miandry tanànam-bazaha mialatsiny firana zandary saingy zandary daholo zao miandry tanàna Ankarana zay mibaiko lehibe zay kotiny ny ataony ihany kotiny tsy fanta zay anany fa reto aloha dany laisany alefasony ihany nandre 10 lahy any miandry tanànam-bazaha ny karana ny sinoa fa le tantsakely anao mamelona mitady vola mamedina mandoety manana misy mpijery ny andray le andrana mbola orona bokonombotsy amin'ny resaka fiba mbola idinanay ampororona indray le vaoaka kely majinika amin'le fiba irahana amin'ny délégué mpanjakana sy io le lazainy namana tao amin'ny radio anakay dalobolona tabatra amboary ihany fa be omby eo aminao ka iray manambola dia io le tsy mihetsika lisany manao desany fa tsy amin'ny fo tena anao foa amin'ny fo ara-dalàna amin'ny saina tony ny entina anamboana anatsarana ijerena ny fiainam-bahoaka amin'ny resaka fandriam-pahalemana fa devoir nataoko zany nanaovana nanaovana finianana fanompo vahoaka sy ny tanazy fananam-bahoaka fa ny andray raha mbola amboarina zay mamety azy rehefa mitediteny machine dia zao dia le olona miditra rehefa fitsarana normal ny namako toerany teny mivoaka ohatra ny sika ary amin'ny EPP miditra maraina dia mivoaka ariva miditra marainga DG-ny HM dia mivoaka ariva na tana modomakany dia enao mpamosavy mandeha ala misy mahita fa maika fa dia maninona anao voaka ndray ala rehefa tsy natao tany dia aloha izy nijanona taty fa amboary any mitovy amin'io io zao resaka atsanganay commission madame président ny hoan'ny voaka malagasy ho anao zay manana député rehetra tokony mba hieritreritra nareo mialatsiny aho atsangana ny commission resaka volamena nganareo nandeganareo tany Ambatondrazaka ianao nga président ny anatin'ny commission atsangana manaraka io anaraka volamena 73 kilo ony le olona tena mpitandraka an'le zavatra tena mpiady eo anatiny ireny atsangana no commission anatiny dia nakany anina zao matomatesana tamin'ny 73 za tsy resaka ho an'ny mpanohatra fa le député anakay niaraka tena niady mafy io laza miady ampidiny mitondra nio tolo-dalàna anaovana ny lalàna ho ampanohatra io mialatsiny manonona anao namana zany lahy Brunel fa nitolona ny 63 député nanao ny Madagasikara io ina anaovana an'io jany le arem-pirenena dinona zava-nisy tao zay le hoe manohana fitondrana dia tsy maintsy nilesina zany ny langage mena de restation tsy maintsy zao no ataonareo tsy maintsy tia no ataonareo na zavatra fotana mafaty ny entina ny dina tao masom-bahoaka reny mialatsiny fa tsy maintsy tenenina zava-misy aloha ampitaina ny rahana ny dinika fa misy trandraka an'izany ao rehefa avy eo mihina efa tamy andro namana isoloa eto rehefa avy eo andalina an'izany fa adiny natao tamin'izany nefa rehefa tonga fitondrana 73 député tsy maintsy ny teny masina ihany natao
zao zo masina dino taterahanareo menakavy fa adino a nitolomana niaraka tamin'le vahoaka nga adinonao nakiny amin'ny ary Madagasikara inao chef de file tamin'izany inona ny fahoriana ny entina tamin'ny Jirama député mialatsy manolona anahy na fa zany ny chef de file tamin'ny 73 député teny heniko zany député Lanto député ny deuxième no nitarika ny resaka Jirama na ny entina daholo mpiasa fa rehefa vita nataonareo menakavy dia io le masina zao ny teny masina apetrao eo ihany olo nefa voatana mafaty izy gidragidry tamin'izany tsy te nefa maro nefa nyteneniko teto ny resaka tolona 73 député fa nientinareo nataonareo nangoro vitsika le vahoaka dia io nataonareo menakavy dia io ny rerenareo efa eto amiko eto ny namana fidèle arabainy ianao tonga so tao anatin'ny herinandro a dia mino fa hanana zavatra be dehibe ho resahana ianao amin'ity obena amin'ny vahoaka mba ho tsakotsakoana ary ho dindinihan'le vahoaka fa miara le vahoaka mianao lika inona zava-misy marina taoriana ny tenin'le filomam-bahoaka ye manatitra ny araba ary mankasitraka ny honorable Rodaintsika izay solombam-bahoaka ambany vohatra moa ny fahalalantsika rehetra azy fa ny zavatra hoentiny eto dia hevitra mipaka avy any fotony raha zay no andraisantsika azy a dia mifanerasera amin'ny olona ny fotony izy dia zay hevitra zay no entinao atsika eto amin'ity plateau ity ifampizarana amintsika rehetra manaraka ny miara-manonja mankasitraka honorable ary mirarosoa miraha tontolo andro sambatra hoanao indray aloha satria mandeha partour koa moa zay eto zany dia zay mavita aloha dia tsitsitrakela tsy ambadika atsy mbola misy namana ho avy eto rehefa avy eo mbola ao zany namana gony zany mbola ho avy eo rehefa avy eo zay tompon'ny hevitra koa zany sy ny fanazava-kevitra zay ampahafantariko anareo fa dia isan'ny anamasaka ny fandaharantsika miara-manonja amin'ny manomboka androany zany dia isan'ny ho namantsika eto izy a hitondra ny ataoko hoe fahitany toedra raha-pirenena amin'ny ankapobeny satria dia ilaina ny hevitra maro mifamoafato anatin'ity fandarana miara-manonja ity nisy fotoana dia manao fandarana eny amin'ny plateau samihafa eny no ahitantsika azy fa zao zany izy dia ho namantsika eto amin'ny miara-manonja anamasaka an'izay fandaharantsika izay ary isan'ny ataontsika hoe hitondra fomba fijery ihany koa hafa manampy an'ireo zay efa hitanareo isaky ny maraina manomboka amin'ny sivy sasany hatramin'ny mitatao vovonana zany eto amin'ity fandaharantsika ity ny zava-misy moa zany dia mahatonga atsika amperitreritra ny mpiray-tanindrazana satria hatreto dia misy foana ny lavon'ilay valanaretina Covid zay hitondrahanay ny teny fampiononana ho an'ireny fianakaviana isanisan'ireny mitohy foana ny karazana fiatraikany ratsy ho an'ny ity valanaretina ity eto amintsika tsy arakaraky ny taremarika zay omeny ny mpitondra fanjakana zay milaza fa mimiena ohatrany hoe tehiteny amintsika hoe voafezany aretin'izany ny tena zava-misy marina io moa efa dradradradraitsika saingy manao be marenina mpitondra fanjakana ary zay no mampalahelo anatin'le satria dia gasy mpiray-tandrazana no lavo vokatry zany tsy rambina ataony mpitondra fanjakana zany etsy andaniny zany dia misy ihany koa ny olona zay mbola tsy salama ary ao anatin'ny fitsabotena mafy mihitsy amin'izao fotoana zao misy ny vovoany zany aretin'izany hitondrana ny teny fankahirezana mba azo sy hanovo fahasalamana fa ny zavatra tsy ataon'le fanjakana dia hoe ampitomboy ary io testy io ahitantsika azy fa voafehinareo marina ve le aretina satria zay nge ny olana eto ny lazantsika fa tsy voafezany valanaretina zany dia satria tsy ampy ny fitiliana hoentin'ny mpitondra fanjakana amin'le mpiray-tanindrazana miteny izy fa niena ny olona vo
fa etsekilan'izany zareo fa niena ny testa zay nataony fa aleo hiakatra le tahan'ilay testa zay ataon'ny mpitondra fanjakana fa tsy miandry hoe zay olona tonga manao testa ihany no fantatra fa mitondra n'ilay tsy mikaretina fa mila akarina zany ilay izy ary asandrahaka any amin'ny faritra maro samihafa ny fahafahana manao an'izany testa zany tsy zavatra zay ny mampalahelo ao anatin'ilay izy satria misy minimana bado an'ilay voaka malagasy za zany eto dia tena titeny amintsika mihitsy hoe ry praitan'razana oka tsy ny kitoto ataonyity mpitondra fanjakana tya no ahatonga antsika rehetra ihany koa hivary lavo any amin'ny tsy firarahina na fanaovana baranahany ny aton'le mpitondra fanjakana dia tia moka sary aminao izy fa hoe voafehany eo aretin'io satria ho avy ny fetiny 4 ny volana jona mbola tsy nikabary mbola tsy nanao niny enregistrement satria nienregistré ny zavatra iny mbola tsy nanao niny enregistrement iny ny filoham-pirenena dia efa nitentsika tamin'ny farany herinandro hoe jerenareo fa ahenan'io ary isokatra izy satria maninona la 4 ny volana jona ny masaka ao an-tsainy la iseho ivelany zany tena hoe ahitanao n'lay tsy fahamatorany mbola tsy matotra le mpitondra eto amintsika fa mbola zany aloha zavatra mahaliana anazy hoe mila miseho izy mila miedinedina manoloana anao le voaka malagasy tratra ny fahasahiranana ny azy tsy ilay fahasahirananao ny problemany fa ny fiedinedena ny manahira-tsaina azy hoe ahoana ny ahafahana manao an'izany dia mbola tsy niteneniny fisokafan'iny koa izy maty dia fa nanao publication za jereo tsara ny any amin'ny Facebook any hoe jereonareo fa hiteny izy zao hoe voafehany io dia misokatra izy satria manina le 4 volana jona mamaiky azy zay ny masaka ao an-tsainy dia manao kajy izy raha androany izy manomboka misokatra mandra-patonga ny 4 volana jona zany zao ny zavatra ataony dia aheny io fa ny zavatra tiatsika petraka dia hoe avoay ny tahany fitiliana ataonareo ahafahana mametraka hoe firy isan-jaton'ny olona anaovana fitiliana no mitondra n'ilay tsy mikaretina iresahana fa nieny zany valanaretina zany eto Madagasikara tsy teanao tsy ramponytsika zany manoloana n'lay fisin'lay tsy fahasalamana fa le mpitondra fanjakana amin'ny matsimatotra azy dia ny tanjony sy zavatra alehan'ny sainy no mampiazakazaka azy dia amboarina aiza vera angatika isan'izany hoe ty zavatra azoko tamin'ny fakomaly ty raha natsikaritsika nisy vanim-potoana ren'ilay fiara-mpitondra marary ny ambulance zany dia maneno isaky ny fatra lalovatsika fa am'izao tsika miteny zao tsy maneno re zavatra ireny fa mandalo anao fotsiny izy matoa izy maneno mitohana zay le fifamoivoizana dia maneno ary raha maneno raha tsy mafy gaga be teo mamasina fitoanana be efa eo akaiky koa le izy fa tena ambany le feo an'izany nefa tao anatin'ny vanim-potoana tena hoe mampisy an'ilay valanaretina mbola ary amin'ny 500 metatra ry lay fiara-mpitondra marary dia efa heninao aty hoe zany ray iry ndray fa androany ianao mahita hoe iny le fiara ry le fiara fa ny feoany mangina natao ambanimbany satria manimba le programme dra fanjakana hoe raha mbola heniny sofinao zany fa riorio reny hitany masonao fa manena le izy manko mety hoe varina ianao rehefa tsy maneno izy dia tsy hitanao ny andalovany dia ahena satria te hiteny aminao le fanjakana androany hoe voafehy le valanaretina satria inona ny tanjony le 4 volana jona foana ny ao anatin'ny sainy ary io le ikantsika dia marary kibo mihitsy mipombatra fanjakana rehefa resantsika an'izany dia hoe tsy tiatsika ny azahoany le gasy fahasalamana no ny fanohitra amin'izany mihitsy ny zavatra apetrakitsika hoe ianareo ane ny tsy fahaizanareo mitondra ane no kianina eto hoe tsy hainareo mandrindra ny fitsaboana sy ny fiainam-pirenena amin'ny fitadiavan'ny olona andavanandro fa raha hainareo zany nomena sosikevitra reo fa nareo ke tsy mandray fa nieritreritrareo ihany ny ataonareo fa tsy hainareo mandrindra an'le izy tsy maintsy arindranao hoe aton'ny olona sahirana mila mitady vola izy fa misy koa ny tsy fahasalamana dia arindranao avy ato ambadika ato hoe reto ny fepetrapetraka zany sady mitsinjo an'ilay fitadiavam-bola an'le vahoaka no mitsinjo ny fitsaboana zay atao an'le vahoaka zay zavatra zay lay
mila mipetraka zany ao anatin'le izy hoe tsy hainareo ny mampifandrindra an'ireo zavatra anankiroa reo mahatonga anay mitondra n'ilay tsikera mazava hoe ianareo ane tsy mahay mitondra le mitondra mihitsy ny tsy hainareo satria efa hita le izy hoe tsy satsonareo manao an'le confinement satria maninona tsy vitanareo ny miantoka n'ilay filan'le vahoaka amin'ny andavanandro tsy ny confinement problème fa rehefa manao confinement nareo dia tsy maintsy omenareo le zavatra ilain'le olona ny fiainany andavanandro satria tsy afaka mitady vola izy fa rehefa tsy manao an'izay dia aza mitekateka manao an'izany zay ny zavatra nytenenina anareo zay fa tsy hoe contre ny confinement ny miara-manonjy zany non rehefa manao confinement dia omeo le zavatra tadiavin'le olona ohatra ny jereo ny ataon'ny Mauricianina fa tsy hoe dedadedaka anao confinement nareo nefa le olona tsy afaka miaina andavanandro dia jereo zavatra nataonareo reny tsisy teo responsable daholo androany hoe iza naniraka polisy iza hay civil ety zany naniraka baramila zahay tsy mitondra zany nandefa an'ireny hoe takao ny anan'ny olona rofo ny entan'ny olona mandevasa lakry zahay zany satria hoe mampime le premier ministre monsieur le premier ministre tsy haiko tsy nivakinao angamba le taratasy le communiqué zay nataonareo fa jere tsara fa mitenonareo hoe misy ambadika politika le izy nitetehana anakorontanana zay le communiqué fa ary amin'ny farany communiqué hoe monsieur le premier ministre dia mazava ny zavatra soratanareo ao hoe hanokatra fanadihadiana nareo mahatonareo za miteny hoe nisy olona mpanakorotana le izy misy ambadika politika efa vita fanadihadiana fa maninona indray nareo any amin'ny farany voateny hoe hanokatra fanadihadiana dikan'izay miteniteny foana zany nareo fa tsy nanadiady teniteny foana aloha ary aloha dia ty arina amizay voateny hoe hanokatra fanadihadiana zay rehefa tsy hay le communiqué dia aza tao hoe misy olona manao an'izany mpanoratra an'izany dia mahafantatra hoe zao ny tenenina ary aloha zao ny aty arina fa tsy zavatra fa motodika ny tenenina any aloha hafa ny soratana aty arina hafa rehefa tsy hay ho ajanony aza manoratsorapona fa izy koa nisy an'izany efa fantanareo fa nisy ambadika politika le izy aty amin'ny farany nareo voateny hoe hanokatra fanadihadiana tsy nanokatra fanadihadiana zany nareo fa niteniteny foana nareo hoe misy ambadika politika io trop loatra le izy mijery visible fotsiny ailika any amin'ny hafa foana tsy fahaizana mitondra mialara nga rehefa tsy hainareo izy ina ny donatoeraneo amin'ny zavatra tsy hay mampalahelo tena grave mihitsy communiqué avy ananga dia tsy hainareo manoratra anazy mba hifandrindra le izy jere tsara zavatra soratanareo zany efa ao zany ary aloha nareo miteny hoe nisy ambadika politika mitetika fanakorontanana le zavatra zay zany natonga an'iny fa hoe tsy nareo naniraka an'izany ary ambanika zany nareo mbola miteny hoe zay vao hanokatra fanadihadiana hoe hanokatra fanadihadiana mikasika an'izany zay aza tenenina rehefa mbola tsy fantatra fa maizina loatra ny toe-tsainareo maizina lomorina be tsy fantatra hoe fono inona le toe-tsainareo feny fankalana trop nareo jere tsara ozy izy le filohajaina mambahoaka oka mba tsy misy tsony ny fiantsina fizakainy nanimba ny entan'ny olona fizakainy namoaka baiko tsy mahazo mivarotra mpivarotranana izakainy mandefa an'le polisy tsy président Valmanina nandeha hibaiko polisy andana ary polisy atao dakao ny anan'ny olona misy lehibe an'ireo dia nareo milaza hoe oka ny fiantsina nefa nareo mamotika entan'ny olona ve iza miantsy amin'izany sakafo zany sakafo zany rehefa tsy lany any aminay any rehefa tsy lany io sakafo ny manary sakafo zany tena efa tsy fidina hoe aza ririna fotsiny ny sakafo ny anareo sakafo sady sakafo hohanina no hitadiavan'ny olona vola miloma tena no dakadakanareo atsipitsiponareo ohatra n'ireny tsisy fotony ireny sakafo satria mihinanareo ka jere tsara le fahasamihafan'le toe-tsaina
entiko itenena hoe maizitsainy nareo dia zao feno loatra le fankalana an'le hoe président Marc Ravalomanana dia satria zany izy midina makeny an-tsena dia amin'ny mpitondra zany dia hoe fiantsiana zany inona tsy dinanao any an-tsena matahotra voasika sa matahotra ho torahan'olona lafarinina raha olona manao ny tsara dia ndrana koa mba miantsena tsy efa nareo no miteny fa miaina le valana retina kondana ary mba midina eny an-tsena nareo ke farany fatahorana an'io aretina io e nareo mpitondra reo farany saritahotra miaina ny aretina ko tsy atao mifanatrika zay solombavam-bahoaka voafehanareo zykaloha zay fanatrika amin'izay ary manino nareo miziriziry amina visioconférence efa miaina ngely aretina monsieur le président aloha mifanatrika aloha mba midina ny antsena koa ianao jerevany olona fa tsy misy lalàna mandrara amin'ny président Marc Ravalomanana tsy idina ny antsena klazainareo fa okazay fiantsina inona mba geste nataonareo isiny zany fiarahana zany iady amin'ity aretiny ity tsisy rehefa amin'ny fotoana ohatrany ahoana dia hoe andao ifanometanana fa rehefa amin'ny fotoana ohatrany ahoana dia hoe manao fiantsina ianareo mihitsy ny tena miantsy ary tsy manisy considération olona io filohan'ny république io raha considérenareo ny opposition tsy nanao an'iny lalàna Brunel iny nareo fa iny dia taratry ny tsy fisiny ny considération an'ny opposition satria maninona atahorany Andry Rajoelina Marc Ravalomanana zay ny zava-misy dia manao letrezana an'iny lalàna Brunel iny satria saritahotra fa raha ny considérenao ny opposition tsisy fiantsiana eritreretin'ny sainao teo fa ianao diso mihiboka loatra ao anatin'ny fatahorana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana monsieur le président dia inona zavatra ho ataonareo zao tsotra laninareo le lalàna teny amin'ny anteny miaram-pirenena laninareo izy teny amin'ny anteny miaran-dolona dia inona amin'izay no ataonareo satria anareo ange tsy manasokajy ny avy aty amin'ny fanoherana ho mpanohitra fa fahavalo ny fieritreretanareo ny aty amin'ny fanoherana fa tsy hoe mpanohitra fa raha mpanohitra ny aty amin'ny fanoherana ny taty efa nyteny hoe mety aminay io lalàna lany teo aloha tamin'ny teteza mity io fahavoay ny didy fampiarana an'io fa satria nareo mieritreritra fa fahavalonareo ny aty amin'ny fanoherana dia mamorona lalàna sy didy mety aminareo nareo dia laninareo le lalàna laninareo le lalàna dia avy eo nareo amorona mpanohitra ao anatin'ny anteny miaram-pirenena zay no ataonareo ho forononareo koa ny opposition io ao anatin'ny assemblée nationale ary zay tsy tokony mahavoafitaka ny aty amin'ny opposition satria foronony aloha le lalàna mety aminy dia aza mieritreritra anao hoe ianao no mety aminy andeha hipetraka amin'io lalàna foronona io fa amorona indray izy rehefa avy eo mpanohitra eo anivony anteny miaram-pirenena ataony mitaingina eo reo mpanohitra ao anivony anteny miaram-pirenena reo tsisy nanao déclaration reo hoe zahay dia mpanohitra n'ity fanjakana ity ny antony dia tsotra jereo daholo ny zavatra nytenenin'ireo rehefa manao fifidianana zahay ny farany indrindra zao dia nandana ny LFI iny izy mianakavy akoatra ny tiako Madagasikara dia nitsangana daholo andao lanitsika any ty lalàna ity ao anatin'izao amin'ina dia laniny ty lalàna ity tsisy nandany io lalàna LFI io mihitsy na ny ray ary reo miaraka amin'ny fanjakana daholo izy mpanohana fanjakana izy mianakavy na GPR zany nareo tsy ao anatin'ny vonona parlementaire zany dia raha pitso amin'izay rehefa ozy le fanjakana hoe mila opposition ato anatin'ny parlement zay ireo mpanohana anazy ireo ihany no hitsangana indray hoe zay dia manohitra n'ity fanjakana ity alefa mila vonjy ianao atao filohan'ity satria ianao vonitra GPR alefa ianao ny atao filohan'ny mpanohitra ato anatin'ny anteny miaram-pirenena op satria zay ny mety amin'ny fanjakana ny GPR ny atao mpanohitra an'io fitondram-panjakana io fa tsy nitimma mihitsy dia mitsangana ilay mpanohitra sadasada atsangana ilay fitondram-panjakana zay ny sary ataony Andry Rajoelina zay ary izy tsy miova amin'izany hatrany amin'ny teteza mity io dia mikajy sotomina daholo ny olona pomba Marc Ravalomanana tamin'izany iveme hitsaiko izy ny olona tsy azony dia mamy Rakotoarvelo zay ny teny mampabe maso mihitsy hoe zany mpanohitra authentique
tsy azo nahodinkodina ny sainy fa na mpomba profesora Zafy na mpomba président Marc Ravalomanana dia nataony zay nampihodina azy mba hiara-iasa aminy satria zay ny mety aminy. Izy mila olona afaka manaso azy fa tsy le mpanohitra ohatrany ataony vatravatra ohatran'izao hoe tia niteboka marary anao, le tsy mety rehetrarehetra potsipotsiriny tsy mety aminy zany. Fa le olona manao merci président le hoe mety ny ataony fanjakana ina fa hita fa tsy mety azy, misy lalàna sadasada tonga dia hitsangana zany hoe zay lehibe mpanohitra dia mahita fa mety io, zay le mpanohitra tadiaviny ao anatiny anteny meram-pirenena. Fa mpanohitra tsy zany e, mpanohitra ny misy antoko vao misy an'ilay solombavambahoaka, zany hoe misy vondrona politika aloha dia io ny mandatsaka olona ho fidina dia zay vao manana olona ao anatiny anteny meram-pirenena. Ka rehefa tsy considérenao le antoko hipoirany dia aza miazakazaka any amin'ny sehatra hafa e, aza miazakazaka any amin'ny sehatra hafa. Fa jereo aloha aty amin'ny hipoirany hoe iza no antoko nitsangana ho mpanohitra ny fanjakana, dia zay no mivondrona ho lasa fanoherana anankiray zay tsy mitovy fijery amin'ilay mpitondra fanjakana mitatana firenena, mitondra fanakanana sy mifanitsina ny fitatana tsy mety ataon'ilay mpitondra fanjakana. Fa ny Andriamatoandro Rajoelina tsy zay mpanohitra mety aminy. Rehefa izy no manohitra dia zay sary avoakany, fa rehefa izy no toerina tsy zay. Fa za mitady olona marefo ory ataoko mpanohitra anohitra anahy, zay ny tadiaviny zay. Efa fantatra zany e, efa film efa nandeha zany monsieur le président tsika eny hoe olona niaraka taloha fakahay, ka tsy androany ianao ny andeha mitapitaka anay amin'ny politika. Efa fa mbola vao miainga fotsiny ny azy, mbola vao volomaso fotsiny mietsika dia fantatsika hoe hoaizy zany lalana lehany zany. Tonga dia efa hita hoe zao indray zao tiany atao ao anatin'io. Efa namelana talohanao ny olona président fa ianao vao mitsimoka. Tsisy olona ho fitahanao amin'izany eto, ary tsisy olona ho azonao amina fitabitra ohatran'izany eto. Fa etsika zany dia mametraka hoe eo anivony anteny meram-pirenena tsy maintsy misy olona sadasada ho voafitaka eo tena mitsangana hoe manohitra fanjakana zany mba hatsangany zay masaha. Andao jerena ny arsiva rehetra hoe ty tena mpanohitra fanjakana, mitima ihany na sany jorota hoe zay mpanohitra n'ity fanjakana ty. Fa tsy zany ny tadiavin'Andriamatoandro Rajoelina. Ny tadiaviny dia hoe iza no atao opposition sadasada ato anatiny ty anteny meram-pirenena ty. Fa eto anefa dia miteny ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Zao fotsiny teniko aminareo, mandini tsara, mieritrereta lalina fa ny zavatra ho ataonareo androany io, averiko tsara, mandini tsara, mieritrereta lalina fa ny zavatra ataonareo androany io ho avalin'olona nareo rapitso raha tsy mandiniky nareo. Nareo manko sao dia mbola mieritreritra nareo hoe ho eo mandrakizay. Averiko ty teniko ty, anareo ny hery anareo ny fahefana, ny voninahitra, fa ny mandrakizay tsy misy. Ary io efa tsinjo noho ny tsy fahaiza mitatana ataonareo dia efa tsinjo hoe kely sisa nananareo azy. Roa taona sy tapany ianareo zay no nitondra ny bilan anareo dia mieritreritra ve nareo fa ao anatin'ny roa taona sy tapany nareo dia anao an'izao ve amin'ny fomba ahoana? Misy zavatra teneniko koa amin'ny lafiny ara-toe-karena rehefa avy eo ahitantsika an'izany. Tonga na miteny ataovy tsara ny toetra mba tsy ho valian'ny olona aminao raha pitso raha afaka pitso. Fa ny ara-tsipana ataonareo androany io manahirana ny rehefa tsy eo e. Androany mbola misy garde corps, misy an'izao, misy fiarany anina, mety hoe misy fiarany fony vy,
dia mbola mety aloha ny fiainana afaka manao raha matahora fa raha pitso tapitra ny fahefana esorin'ny olona aminao io fahefana nampindramina anao io raha pitso raha afaka pitso dia anao inona hitsoka efa hitantsika teto zany filma hoe mandeha mitsoka zany fa tsy ny fianakaviam-be rehetra mpitondra ny afaka mitsoka fa zay afaka mitsoka ihany ny tafatsoka fa zay tafatsoka eto samby eto vetivety zany rotaona sy tapany zany e tsy mandingana ohatra ndray mpimaso oatra zay dia hoe ohatra 2023 satsika dia zay ny teneniko hoe atao foana ny ara-tsi-panahandro any dakadakao ihany ny anan'ny olona rofy ihany ny atan'ny olona dia mitenena hoe tsy mboza marina mafy raha mboza dia mifanilika andraikitra eo dia ataovy atentamosy ny mpanohitra foana fa hovaliny olona anareo rapitso jereo tsara fa mitsidika firenena maromaro le filoham-pirenena frantsay amin'izao fa ho antsika malagasy fiaramanidin'ny tany filaminana frantsay no tonga mitsidika ny Îles Éparses tsy hélicoptère ntsony no tonga amin'ny Îles Éparses androany fa fiaramanidina lehibe afaka mitondra zavatra betsaka afaka mitondra zavatra mavesatra zany ny ataon'ny olona ao amin'ny Îles Éparses androany etiko itenenana amin'ilay président de république hoe io tsy vitany vavabe misy raha big MG zay vavanao be raha niboanao elo izy fantatry ny olona hoe atraiza ny ozapenao e hitan'ny olona mifahalemenao androany refesiny amin'izay ianao androany io resaka jony io a mbola hitondra dossier amin'io a fa misy ifandraisany amin'ny Îles Éparses io resaka jony io sy ny vondrona européenne hoetiko eto ny dossier fa marefo rangady fanjakatsika amin'izao a maivana mihitsy marefo refesin'ny olontsika ary za dia miteny efa fiteniko foana zany monsieur le président reo PTF reo mafy reo fa tsy reo ny refesinao isan'andro ao fa ianao refesin'ireo ndray amin'ny farany androany no miteny an'izany fotadidinareo zany teniko zany ho refesin'ireo ianao amin'ny farany raha ohatra ka matanjaka tsika dia zao hoe teneny le frantsay hoe ino ty avionnareo makany amin'ny Îles Éparses ty hoe esory tao miaraka amin'ny vavy reny tsy mila reny misidisidinao andefa hélicoptère any zao zay ny seg no mitondra an'izany miaramila malagasy zany makany amin'ny Îles Éparses alefa azy jereny fa ny teny anareo ngeza ny eto Madagasikara ary tsy voaritsika ny fanana amin'ny malagasy fa lasa ny karana ny Îles Éparses ny andeha hiazakazahanareo tsy hoe tsy fitiavana n'le fananatsika fa fantatra hoe atraiza ny ozabe fa noeraoeranareo moa be loatra dia rehefa tenenina dia ohatrany hoe nareo ny enjana fa fantatry ny olona mifahalemenareo zay mahatonga na miteny hoe kely sisa nananareo azy satria refesin'le mpiaramombonantoko tsika androany ianao ny monsieur le président tamin'ny teteza mita ny refesin'ireo e na vita nanohitra teneno anarana vita nanohitra ianao tamin'ny teteza mita nanohitra amin'ny PTF zay nametraka didy sy lalàna taminao vitanao ve nanohitra anazy ndenge naporisiko anao taminao le nyteny apidina vidin'ny solika io zay andao dokafako mihitsy ianao ary tenao zay ianao tena ela ny ela fa nahazo président farak'izay enjana ny gaso tia ndraika tia ndray mandeha ty ny tena izy tia alefa président aizy zao le vidin'ny solika ny ena le ray zato
izy io tsy vitany detadetake. Maka fanjakana zavatra anankiray, fa ny mitondra fanjakana zavatra ray hafa iny. Mety hainareo naka fanjakana, nampiasa ny doublon, nanao mikimaky rehetra, tsy fantatry izay zavatra tetika nampiasainareo tany, hainareo naka fanjakana. Fa ny mitondra fanjakana kosa tsy hainareo. Ary tena mahagaga aza dia zao, le vahoaka efa mitrosina indray, le efa mijaly mbola ampiaranareo ny fahefanareo. Manapatra fahefana amin'ny mpiray tanindrazana ve zany sisa ny tanjaky ty fanjakana ty? Mampalahelo a. Tena tsy afaka mihitsy nareo, tena tsy afaka. Mahaly ajeren'le mba niresaka fanatanjahantena izy rangaty. Dia hoe miarahaba le namiratra indray gaso izy. Namiratra indray gaso izy fa nahazo médaille tamin'ny fibatana fonjam-by, ohatra zao médaille volamena, médaille alimo. Dia izy aho hoe zay tiany tokoa zany dia teneniny, fa ho an'ny tsy tiany a dia tsisy rarahiny an'izany. Mahaferina iahy sy teny sérieux zao, honorable sy teny mahaferina iahy iha, gn'antony tsotra le tsy hain'ny président ia lasa président ia lasa patron judo en Afrique io a, tsy hainy. Fa gn'azo mpamaraky nahazo médaille rety a hainy, fa iha nahazo any patron ny judo en Afrique io tsy raha hainy io, tsy nasiany resaky ndahony iny. Hoe sy teny ane solombavamboaka IRD lasa patron judo aty en Afrique, reharehatsika zany. Non, sy teny ranga tsy reharehan'ny président io, tsy reharehan'ny gasy a sy teny e. Ferignesako. Hainao raha manahaka an'izao, na même olo agnatin'ny parti anao zany halany tsy asiany resaky satria manino avakany amin'ny 2023. Zay ny atao hoe Andry Rajoelina raha tsy fantatrareo. Ianao raha vao ohatra ka tady disongadina dia matahotra anao izy. Hainy ery mitenen'ilay ampilala hoe teto nahazo médaille volamena, fa ny olona solombavambahoaka IRD lasa patron judo aty Afrique, tsy nasiany resaka nandraim-bava ary. Hoe reharehany mbola namiratra indray ny gasy, fa gasa gasy ny patron judo aty Afrique. Filohan'ny fédération africaine judo zany patron na firenena firy zany. Ary mandat zany fa tsy hoe miserana ohatran'le ankizy nahazo médaille retake amin'le fananana iny fa rehefa mandao fananana manaraka nazy amin'ny ataona mety resy. Fa ity mandat mihitsy ny azon'ilay gasy hitatana ny judo aty Afrique ohatran'ny hoe Amady lasa président kafy ohatra zany. Fa tsy nasian'le président mambahoaka resaka satria maninona? Atahorany sy teny Randrena Soloneko sao dia ho candidat amin'ny 2023. Problème. Ndi akaiky loatra président, akaiky loatra. Mba mijereva lavitra e. Mbola tsy hainao ny tranga amin'ny 2023 ane. Fa androany aloha le ola lasa ny président an'ny fédération africaine ny judo. Le olona avy ao raha ohatra ka team sy teny a dia mety mba hoe ka satria team izy dia tsy tiany miteny anazy. Hoe raha raha taminay lany tamin'ny lokon'ny team 12 mianadara zany lasa président ny judo aty Afrique dia mety ka tsy tiako reo fa mpanohitra na fahavaliko moa izy fa tsy mpanohitra zany zay fa fahavaliny ane zay fa tsy mpanohitra e. Fa raha mpanohitra zay ny hafa ny considération. Fa fahavalo mihitsy fieritreretany anay. Tsy tiako reo fa fahavaliko. Noho izany a tsy miresaka andreo. Fa sy teny zany solombavamboaka IRD. Fa tsy nasiany resaka. Nefa zay izy vao niteny taorina na alany ny siteny, efa niteneniko anareo hoe ny tsy nitenenako ny siteny tamin'ny voalany voalohany a, ny andry ny fihetsika ty mpitondra fanjakana ty a, dia tao nandrasako raha iandry mihitsy aloha vao niteny teto any araba ny siteny. Ny antony ny andry hoe manahoana le fihetsika le mpitondra fanjakana. Fa niteny izy maly bay siteny iaram-besinay la mily tsy timy. Tsy problème.
zay vasa ilagnany anao zaho manao solisolo eto hoe arambesinay sy teny la mivaliky timy tsy no asarany fa timy koa eo tena problème zay zany le toetsainy le mpitondra am'izao fotoana zao hoe ny azy any ny fatany de rehefa manelingelina n'ilay atao hoe le voninahitra sy le zavatra masaka ao an-tsainy a de tsy izy ianao zay tena hafa zay mataoko hoe le maka fahefana hainareo fa ny mitondra tsy hainareo ary zay le natonga ny maître Yanitra tamin'ny Zoma rehefa niresaka zahay teto an'le raharahan'ny ACM de hoe mba farafaratsy ny tokony nasianareo pitsopitsony kely mba manaranaraka mba modimody atao hoe manara-dalàna lay fampitsoahana an'le famoahana an'le olona avy any am-ponja fa izy zao barabarainareo amin'ny hoe nandehananao passation orangatia ireo rehefa midoboka zany tonga de efa tsisy resaka ntsony de hoe namoahana an'iny de nanao passation ohatray de iza zao ny eritreretinareo fa concombre à ce point magaga le olona ne raha ohatra ka tianareo ampanaovana passation de tsotra ohatra kely fotsiny ty raisiko ty tsy akasarotra akory tsy tena pitsopitsony goavana ty fa zavatra tsotra na mpivatrana na mahenty raha ohatra ka nadoboka reo le olona midoboka izy ohatra misy tsy fahasalamana izy tsy hoe rehefa tsy salama izy de mivoaka ny fonja tsy zay fa manao taratasy de hoentina any amin'ny hôpitaly izy tsabona de aveo izy miverinao hoe nidoboka izy de tsy salama izy de nentina nandeha nitsabo tena nentina tany amin'ny mpitsabo de naverinao ndray tsisy mieritreritra mihitsy hoe navotsitra reo le olona tamin'izay fotoana zay fa ity sary navoaka nareo ty reka tena hoe nidoboka le olona navoaka mihitsy tsisy resaka hoe andeha avoaka andeha hanao passation navoaka nareo mihitsy le olona doboka de navoaka mihitsy aloha fa rehefa noatahoatana naverina ndray tadiavina am'izay inona moa zany nentiny ilazana an'le famoahana natao ve nanao passation izy misy raha ngaty PV de carence tsotra kely zany tamitsika nanonga-panjakana monsieur le président tadidinao tsara zany nanonga-panjakana tsika tamin'ny 2009 vaky itsika ny bureau ministère tsy eo le ministre nitondrantsika huissier nanaovantsika PV de carence nandray ny toerany daholo zay ministre nitendrentsika tena tsosikodotra rehetra zany intsika tsy nitady hoe aiza le ministre anankiray aloha atao manao passation eto tsy nisy ministre nanao passation teo fa mipetraka ministre zay napetraka tsika nanaovantsika PV de carence ina manaka anareo tsy hanao an'izay doboka any le olona de manao PV de carence nareo vita na raha ohatra ka hoe tena hoe tsy tianareo hetsika ao izy de taratasy ny alefaso midrany de soniavy ny vita ny passation tsy ny olona ny barabarainareo hoe navoaka na de nanao passation iny karatsy zazay kely zay ka hoe misy dadabe noely de atao very amin'ny sisiny ary ny kiraro ny laisany fa ateriny eo zao le kilalao zazay kely ny mety resaka dadabe noely za fa tsy olona fa lehibe mbola tenenao izy dadabe noely ho avy raha alina fa atao vetsy ny kiraronareo de ataony eo le izy tsika za mifanabarabara zay mahatonga any amin'ny teny le mitondra mihitsy tsy hainareo de mahatonga anareo manao zavatra ohatran'izany atao aloha le izy de rehefa aveo mitady hevitra be da be midakadakana aloha ny anan'ny olona rehefa aveo manao communiqué amizay tsy za fa izy ary le président moa nanao enregistrement tsy nahita ny communiqué iny angamba de tsy niteny an'le izy tao anatin'le kabariny satria lasa nandeha nakary amin'ny sisiny ary de monsieur le président nareo mafy tsy hitako zay ray aman-dreny ka tsy nanao fanamariana an'le hoe miditra mpiandra larbi fa ny fitaterana misokatra ny Zoma gaga za ve de tsy tsapanareo hoe misy mpianatra tsy onge fa lasany amin'ny sisiny taminareo le nanao an'le nanipoko
dia rehefa avy eo amin'izay miandry izy zany hiverina hiditra hianatra na ny aty na ny makary donc misokatra roa lalina vao hoe zay tiano a zay fatany sainy fa mety hitondrana nyity firenena ity dia zay ny ataony. Tena gakitsika fa tia ny zavatra anankiray mampime ao anatin'le izy nanaovantsika etimody le président hoe etimody président le kasika an'le armady fa hatramin'izao nge tsisy valy le etimody ina indray nataony misokatra ny sidina tsara di nefa izy nametsika etimody ahoana ny mikasika an'reto mpiasa ny Madagasikara reto dia miteny izy iny tsisy valy fa dia misokatra fotsiny izy ny sidina tsara di tsy ao mihitsy fa tirady tena le mitondra mihitsy ny tsainareo e mampalahelo ny zava-misy fa dia atao kory moa zany fa sendran'zay tena hoe sendran'ny taolana angany vahoaka malagasy ny azo ilazana anazy tamin'ity ndray makadiva dia akairezina aloha le vahoaka malagasy io nareo misy zavatra horesahako atsika ty mikasika ny lafiny ara-toekarena no entiko satria za moa zany eto anao an'le fampitahana tsotsotra hoe tsika aneo a rehefa miresaka ny tsy fahaiza mitondra nyty mpitondra fanjakana ity a dia aloha sitsika taremarika le izy fa ny taremarika tsy mandainga. Ny antony itenenako an'izany dia ity amin'izao fotoana iresantsika zao a dia hiditra volana jona atsika efa nomeko anareo teto hoe ny teti-bolam-panjakana io dia 12 volana lanina isolo-mbahoaka io aty amin'ny faran'ny taona mba hitatana ny mpitondra fanjakana manomboka amin'ny voalohany taona an'ilay volam-panjakana le volam-bahoaka vola etra alohanao sisy io a mandritra ny 12 volana dia manao tomana zany le mpitondra fanjakana hoe mandritra ny 12 volana zay a dia apiditra vola ohatry zao ao anaty kitabolam-panjakana dia mandritra ny 12 volana koa zay a handany vola ohatry zao a amin'ny fampiasam-bolam-panjakana dia iny amin'izay zany no kajitsika le fandanjana izy hoe ohatrinona ny volaniditra atao amin'ny kitabolam-panjakana mifanahantsahana amin'ilay tombana napetraka le mpitondra fanjakana ve zay sa tsy mifanahantsahana. Dia tamin'izay fotoan'izay rehefa niresaka tsika dia io mpitondra fanjakana io nisy an'ilay atao hoe ministra Richard Le Popman zay ministry ny fitantanam-bola. Io ministra io dia tena nametraka mihitsy fa ty teti-bolam-panjakana ity dia tena teti-bolam-panjakana farak'izay misy fasahiana ary tamin'izany rehefa niteny ka nahitsy ny rehetra hoe tsy mety io tombatomba nataonao dia izy hoe misy raikim-poy manamarina fa azo atao tsara zany zavatra eritreretany mpitondra fanjakana zany. Dia ny teti-bolam-panjakana napetraka tamin'izany fotoan'izany dia avo tokoa ny tombana zany hoe ny prévision zany fa androantsika zany hisasaka ny taona rehefa tonga zany ny faran'ny volana jona ny tatitra omen'ny mpitondra fanjakana zany dia hoe tonga hatreo amin'ny 50% ny réalisation nataon'ny mpitondra fanjakana zany hoe navita napiditra ny 50% n'ilay vinavina ny fitondram-panjakana ary navita nandany ny 50% n'ilay vinavina ny mpitondra fanjakana. Androantsika zany a farany volana mena no miresaka raha ny tombana zany a dia eo amin'ny 1,7% tsika zany amin'izao fotoana zao 1,7% a ny réalisation tokony misy mangataka tsika amin'ny ministère fitantanam-bola io zany mba iseho milay tsika mihitsy no mangataka hoe miseho ova mihitsy nareo milay e mba mioeraoera kely monsieur le ministre ianao angatahana hoe teneno anay vahoaka malagasy ny réalisation anao androany amin'ny recette fiscale firy isanjaton'ny vina zay napetraka ao no tafiditra androany tompoko zay ny angatahana hoe firy isanjatony vinavina zay napetraka reo tamin'ny teti-bolam-panjakana lasitra ny LFI zany no vitanareo no réaliser azy androany amin'ny fampidiram-bola aloha raha mihoatra ny 900 isanjato monsieur le ministre mafy ianao androany a apetrako tsara raha nita zany tokony réalisation nataon'io gouvernement io dia tokony efa 41% tsika 1,7 isanjato satria farany volana me androany fa nitatitra vitanareo hatreto
raha mihoatra ny 900 mafinareo amin'ny fampidiram-bola mpanjakana zay teneniko zay. Dia ohatr'izay koa ny fandaniam-bola mpanjakana hoe nandany tokony mandany mampiditra 1,700 n'ilay vinintsika tamin'ny LFI, dia tokony mandany 1,700 koa zany androany. Dia jereo indray hoe 400 ao androany ny fandaniana nataon'ny fitondram-panjakana, fa mbola tsy mihoatra ny 900. Lavitra be zany, lavitra. Tsika zany eto dia mametraka hoe raha resaka fidedahana dia mafy be nareo fitondram-panjakana sy ny oeraoerany, satria fanazavana tsotsotra. Raha ohatra zany jerentsika fampidiran-ketra raha ny avril 2021 dia 7,750 miliara ariary no fampidiran-ketra nataon'ny fitondram-panjakana. Raha tombanana zay dia 920 mihoatra amin'ilay vinavina napetraka reo tao amin'ny teti-bolam-panjakana lasitra LFI 2021, izay manombana fa tokony efa matafiditsika hatrany amin'ny 9,990 miliara ariary. Dia apetrako tsara zany izy hoe zay ny taremarika amin'ny soratra. Raha manana afaka ohatran'izay ianao monsieur le ministre dia avoay. Dia teneny zay efa mahatratra 41% de réalisation. Fa hatreto fin avril ny teti-bola, fin avril ny soratra hita dia 26% tsika. Zay zavatra zay raha ohatra ataotsika zany ny tombana amin'ny fampidiran-ketra ny tratranareo zany, raha ataony kajy amin'ny farany volana Jona 1,24 zay tokony ho 10,900 mihoatra amin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ny vina zay nataonareo, dia tsy hatratritsika raha tsy eo amin'ny 7,300 monja. Izay ny prévision. Rehefa ataotsika ankajy jerentsika ny recettenareo dia ary amin'ny farany volana Jona zany tsika raha miainga amin'ilay tatitra farany volana avril dia 7,300 ny réalisation ihany no tratranareo amin'izay fotoan'izay. Noho izany zany dia ngeza be ny elanelana ampitahaina amin'ny teti-bola lasitra sy ny réalisation nataon'ny fitondram-panjakana raha ny LFI 2021 jerena. Etsika dia mety mahita gap zany tsika hatrany amin'ny 210 miliara ariary. Dikan'izay raha ohatra ka jerentsika zany ny fandanianako mampiarana ty fitondram-panjakana ty dia tsy mahatratra an'ilay 10,900 ary amin'ny farany volana Jona. Ny sora-bola ety mamokatra mangataka za amin'ny solombavam-boaka anahy izahay atao miara-manonja zay maro solombavam-boaka ato mangataka aminareo ao anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola mba avoay ny sora-bola ety mamokatra raha mihoatra ny 100 androany, fa zay mahita fa 700 izy androany. Dikan'izay tsy mihoatra ny 25% koa zany io rehefa ataony tombana ho an'ny 2021. Eto zany tsika monsieur le ministre dia miteny mazava aminao hoe lay fitondrana ifanakanana taminao tamin'ny tsika nanao ny teti-bolam-panjakana tsy hoe fankalana, fa ianao moa ny detaka hoe manana raiki-poy fa mariny ny taremarika zany androany dia io izy rahantsika mahita io fa latsaka ambany dia ambany ny zava-misy raha ohatra ka jerena ny fandaniana. Rehefa tena
mijerytsika zany ny fandaniana dia tsy mihoatra ny 19% eo nefa tsika efa hiditra any amin'ny fahenim-bolana zany amin'izao fotoana zao. Mampalahelo ny zava-misy ao anatin'izany satria raha ohatra ka anao tomba antsika zany amin'ny fampidiram-bola sy ny famoaham-bola dia misy gapy daholo ireo anankiroa reo. Dikan'izay tsy arina ty fireneny ity amin'ny lafiny ara-toekarena. Isy fotoantsika tena iresaka lava ny lafiny ara-toekarena io fa ny fotoana manapetra fa sombony zay netiko zay ilantsika valiny avy any amin'ny ministera fitantanam-bola. Ampitray ny sora-bola ety mamokatra raha manana mihoatra ny 700 nareo androany dia tombany hoe 400 ho an'ny 2021 fa zay dia mametraka hoe tsy tafavoaka nareo, tsy afaka mihitsy nareo amin'ny resaka fitantanana ara-toekarena. Le président moa zany miteny hoe andeha amin'ny hafanganam-pandeha farak'izay zokony mihitsy tsika fa io nge tsisy tany mena mirehatra zany. Rehefa ny réalisation nareo tsy vita dia tsisy zavatra azonareo atao eo. Zay ke mangataka aminareo hoe avoary aloha ny bilan nareo ny enim-bolana voalohany hoe misy fifanakakezany amin'ny teti-bola ve ny teti-bola-panjakana iny no vina lalàna iny no vina hoe mampidi-bola tsika dia aveo tsika manao an'ireto asa reto. Ny PEM sy ny EM moa amin'izany tsy haiko hoe lasa nakaiza nandeha nitsangatsangana any aiza moa any ina le fitsangatsanganany ry ankao ve lasa nakany ve ny PEM sy ny EM fa tsy hitanao nge aiza zay tena hoe inona sora-bola mazava hanatanterahana an'izany. Ny masitsika zany androany aloha dia hoe tia ny teti-bola lasitra LFI reto ny volana ampidirina ny gapony io manque dadana be. Raha épicerie zany io dia raha miditra amin'ilay fivarotana ianao dia manomboka bangabanga ny entana hitanao eny amin'ny étagère. Zay zany ny fitantanany ity fitondram-panjakana ity satria maninona tsy mitovy ny entana amidy sy ny entana lafo, tsy mifandanja ireo. Rehefa mpivarotra ianao zany dia mila hitan'ny olona hoe feno entana ao anatin'ny magasinao dia hita hoe rehefa mibetsaka ny entana lafo dia betsaka ny entana ampidirina dia norme zay le fiodin'ilay épicerie. Fa tsy hoe tsy misy camion manatitra entana mihitsy eo dia zara raha misy olona mividy koa tsy mandeha zany io tsenanao iny dikany. Fa io zany mila hitan'ny olona hoe misy camion efatra isaky ny 2 andro manatitra ciment, manatitra lafarina, manatitra menaka, manatitra vary, manatitra produit star. Dia ny olona maka entana koa ohatra zay voaka foana ny entana zay ny atao hoe mandeha ny épicerie anankiray. Ohatra zay koa fitantanana firenena mila misy miditra dia misy mivoaka. Fa rehefa zay sary zay tsy hitanao tsy mahay zay le olona mitantana an'ilay épicerie, tsy mahay zay le olona mitantana an'ilay firenena. Fa fidedahana mibetsaka dia zay mahatonga antsika mitaky amin'ny hoe avoay ny taremarika mangataka aminareo zay diso izany teneninay zany hoe diso delona hoe fa tsy zany ny tena taremarika misy aiza avoay. Fa rehefa tsy mamoaka nareo dia meke nareo fa tsy mahay mitondra. Aloha janiko aloha ny anafa efa eto gona moa fiantsonay anazy ity fa iniasy ny tena anarany isan'ny namana mahafatrapo ny ivon'ny atokotiko Madagasikara koa izy ary avanana mifaneho-kevitra efa hitanareo foana izy amin'ny faneho-kevitra maro samihafa fa manomboka zao izy dia hitanareo matetika eto amin'ny miara-manonja. Miarabanao rahalahy. Miarabanao honorable député dia miaraban'ny mpanaraka sy tapaka ny fandarana miara-manonja na ny eto Madagasikara na ny any ivelany. Manahoana ny any Moramanga any zao sy ty manko zanako Moramanga any Moramanga any aloha zany zao dia nagaga ihany ny amin'ilay fanaovana vaccine ity fa zay lazaiko hoe le zavatra ataon'ny fanjakana totra ny zavatra mifotitodika daholo tao an-tanànan'ny Moramanga nisy Covid-19 tao nisy narary fa rehefa natao le vaccine tany Amboasary dia hoy zay hoe mbo gagaiky za gona fa tao any amin'le tsy marary indray ny atao vaccine dia nisy niteny hoe ka ny salama ny atao vaccine dia fa leo Moramanga zany ho narary daholo izy menaka avy tao io fa zany etreriko hoe ao amin'le toerana misy marary no atao le rehefa
nivoaka ny voka-pifidianana tsy mbola ofisialy aloha dia nalefa tany amin'ny tribunal administratif tany Toamasina dia tsisy nametraka reketana fitaraina nataona iray azy fa rehefa mivalina izy dia hoe averina ny Moramanga dia nangataka ary nanao rekety annulation an'iny famerenana iny ary déclaration laniny tao amin'ny team fa mandraka ty ny androany tsisy valiny dia samy miandreo dia tsy fantatro zany hoe inona zany no atao ao fa dia indry adjoint maire zay tao tsy efa isin'ny efatra sa indiny tsy haiko zany rizany tena manao ny asa fa dia amin'ny ankapobeny zany aloha lazaiko hoe ny tanàna tsisy nametraka reketana fitaraina nataona iray azy fa rehefa mivalina izy dia hoe averina ny Moramanga dia nangataka ary nanao rekety annulation an'iny famerenana iny ary déclaration laniny tao amin'ny team fa mandraka ty ny androany tsisy valiny dia Moramanga dia samy miandreo tsy manana tsy fantatro zany hoe inona zany no atao ao fa dia tamin'ny 2010 zay hoe sady mizareo ihany namorona azy ny mpitondra ankehitriny namorona an'io fanovana ray izy lasa fanoherana any amin'ny parlement zay zany zao efa fanohitra zay manao lalàna zany nareo lalàna vaovao ataonareo le teo tsy ampiarinareo dia lasa koa nareo manao vaovao dia iny efa mifototodika zany alao fantatsika vaoaka zany atao mifototodika lay mifototodika akory alao lazaiko ihany fa sao dia misy mieritreritra zavatra hafa ndray lay mifototodika tsy lay mifototodika lazainy sasany ohatran'ilay zavatra ary anaty rano hoaniny iny fa tsy lay mifototodika fa amin'ny teny frantsay en contradiction tsy mifanaraka amin'ny fanapa-kevitra raisina zany lay zavatra misy iainana io lalàna momba ny fanoherana io zany zao dia efa tsy mifanaraka mihitsy amin'ny iainana satria ny iainantsika eto dia ilazaiko teo hoe misy filoha ny république ny fidiana dia ny mifanohitra amin'iny zany dia tsy lany tamin'ny deuxième tour kanefa any